Pianarindray zay Jesosy ao anatiny zavatra rehetra treanay dia tsy hanana teny ankoatra ny fiderananao Andriamanitra. Eo natrehany zavatra atrehan'Andriamanitra dia aoka ny vavanay hideranao amin'ny fotoana rehetra. Tsy nihirifirin'ny nofo Andriamanitra anao ka handoko ny fideranany tsirairay, fiderana azy avoaka ny vavany tsirairay avy. Foka ilay fahamarinana mahinao anao Andriamanitra no ambaranay isan'andro isan'andro. Ianao izay nilaza tamin'ny Mosesy hoe izao izay izy, eny Tompo le mahinao anao Tompo, no ka hiderana ianao Andriamanitra isan'andro isan'andro. Alleluia. Ny ao anilanao Andriamanitra no tena tianay foana. Dia hitoetra ny lanao. Eo natrehany ady, eo natrehany zavatra rehetra Andriamanitra dia ampianariny fonay. Tao tsika hivavaka ao anatin'izany. Tompo ampianariny foko anio fiderananao ao anatin'ny ady, ao anatin'ny zavatra izay mitranga Andriamanitra. Dia ka tsy hirifiry na Andriamanitra na fanahina no mivoaka ny vavako Jesosy, fa le fiankinako aminao Jesosy isan'andro isan'andro amin'ny anaranao Jesosy. Dia ka Andriamanitra ninona zavatra mitranga Andriamanitra dia ny teny mivoaka eo ambavanay dia tsy miova mihitsy milaza hoe tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, ny dera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao sy ny fanatrehanao, idera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Tao veritsika anio tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao, tiako ny eo anilanao Jesosy, sy ny fanatrehanao, dera sy ankalazanao Jesosy, tao miao anilanao. Zay misy anao, zay misy anao, no tiako mba hisy aiko. Iarampaly aminao, iarampaly aminao sy ny voninay trao. Izay misy anao, no tiako mba hisy aiko. Zay misy anao, zay misy anao, no tiako mba hisy aiko. Iarampaly aminao sy ny voninay trao. Izay misy anao, no tiako mba hisy aiko. Toetra nila, zay misy anao, zay misy anao, zay misy anao, no tiako mba hisy aiko. Iarampaly aminao sy ny voninay trao. Izay misy anao, no tiako mba hisy aiko. Toetra
Zay misy anao no tiako mba hisy aikio, hiara-mipaly aminao sy ny voninahitra. Izay misy anao no tiako mba hisy ahy Jesosy, dia hitoetrao, dia hitoetra ny lanao, dia hitoetrao, oh. Dia hitoetrao, oh. Dia hitoetra ny naiza misy anay, oh. Dia hitoetra, dia hitoetra, dia hitoetra ny lanao. Eo aminao ihany no mety indrindra, eo anatrehanao no fiainana Jesosy. Tsy fiainana ny toerana tsisy anao Andriamanitra, tsy fiainana ny fahatsarana eto an-tany tsy misy anao Jesosy, tsy fiainana ny fananana ny zavatra ny tany rehetra raha vao tsisy anao Jesosy. Alleluia. Aminao ny finoanay Andriamanitra, ianao ny ankinanay isan'andro. Fantatro ianao, fantatro izay ianao. Fianao ty ahy la tsy miova, fa mandraky izay dia ianao, ianao ty ahy. Kanao foana azy, kanao foana azy izao rehetra Tompo mbola ty ahy ianao. Ndao tsika teka mafy ho Jesosy hoe mbola ty anay foana ianao. Alleluia. Fantatro izay noko sy ny fitiavany ahy, sy ny fitiavany ahy. Tena mihitsy hoe miadana ny foko Jesosy, miadana ny foko, misinda ny ahy, misinda ny ahy. Mety hiova izao rehetra izao, mety hiova izao rehetra izao. Tompo afa-tsy anao, Tompo afa-tsy anao, ianao ty ahy tsy miova, tsy miova, fa mandraky izay. Tia ianao, oh tia ianao, ianao ty ahy. Kanao foana aza, kanao foana aza izao rehetra izay. Tompo mbola ty ianao ty ahy, tsy miova, fa mandraky izay. Ty ahy ianao, ianao ty ahy, kanao foana, kanao foana izao rehetra izay. Tompo mbola ty ahy ianao, Tompo mbola ty ahy. Tsara indrindra
dia ny eo anatrehanao. Rehefa tafakambana aminao zay Andriamanitra, zay mifahatsarana, zay ny fahatanterana Andriamanitra. Tsy hoe zahay mahazo ny zavatra rehetra na hoe valim-bavaka tanteraka Andriamanitra, tsy izay Jesosy, fa ny fahatsarana dia ny valim-bavaka ao tanteraka, dia ny ahitana ny tsirairay avy tafakambana aminao Andriamanitra. Jesosy io, le vavaka ao milaza hoe mba ho iray an'izy rehetra. Vavaka koa Jesosy dia mba hahafahanay rehetra mandova ny fiainana mandrakizay. Dia ny teninay androany Andriamanitra dia zao hoe aoka izay vavaka ao izay no tanteraka Andriamanitra. Tsy ny etaetanay Andriamanitra, tsy hoe zay te ahazavatra na zay te ho sitrana Andriamanitra. Jesosy io, ny fiainam-pananay dia mbola ambony lavitra noho ny zavatra ny tany Andriamanitra. Dia androany zay Jesosy dia samy teny mihitsy hoe sambatra zahay Jesosy, satria miaraka aminao. Fa ny lalana dia lavitra, lalana miaraka aminao Andriamanitra dia lalana tsy ionana amin'ny fahaverezana, fa lalana makany amin'ny fahombiazana fiainam-pananay. Jesosy na dia somary maloko ary indray ny andro, na maizina ary ny lalana indraindray Andriamanitra, dia ny masonay Andriamanitra dia mahita anao fa tsy mijery ny fahamazinana. Satria anao efa nilaza fa ianao ny fahazavanaina, Jaona 8:12, amin'ny anaranao Jesosy, hazavao ny any anatinay, aizanay rehetra mahita anao Andriamanitra. Alleluia. Sandraritsika mivavaka amin'izao fotoana izao hoe Tompo, ampianaro Andriamanitra hitanao, atsapantsapanao. Ny ahafantarana fa tena tafaray aminao Andriamanitra dia ny foko sy ny fonao anankiray, ny fanapa-kevitra ao, ny fanapa-kevitro izay tianao no ataoko Andriamanitra, ary tsy manaiky Andriamanitra hoentin'ny nofo koa fa tarihiny fananao Andriamanitra. Alleluia. Sambatra aho Jesosy raha miaraka aminao, fa ny lalanao dia lavy pahoriana, ny aly mampahory ny raha omitatao, eo anilanao dia mody fitahiana. Tano aho Jesosy, iaraka aminao, zay lalana ombako mbazava. Alleluia. Jesosy io androany zay Andriamanitra, aoka atsapa fa ny fahatsarana tsara indrindra dia ny eo aminao Andriamanitra. Dao veritsika zany izany hoe sambatra aho Jesosy raha miaraka aminao, sambatra aho Jesosy satria miaraka aminao. Tsy hoe possibilité le miaraka amin'Andriamanitra, fa fait réel amin'ny anarana Jesosy hoe tena miaraka aminao zahay Jesosy, ianao ny ankinana. Sambatra aho Jesosy raha miaraka aminao, fa ny lalanao, fa ny lalanao dia lavy pahoriana, iany mampahory ny raha omitatao, eo anilanao dia mody fitahiana. Ataontsika mafy zany hoe tano aho Jesosy, tano aho Jesosy, iaraka aminao, zay lalana ombako hoe mbazava. Alleluia. Tano mafy aho, alleluia. Tano mafy aho Tompo, tehirizo ao anao, mandraky izay azony ny tanako, raisony fiainako, hoanao irery aho Tompo. Tano mafy aho Tompo, tehirizo ao anao,
mandrakizay azuni ny tanako raisony fiainako wanao tano mafia tumpo teirizo mbau wanao mandrakizay azuni ny tanako raisony fiainako wanao ireria wanao ireria wanao irery wanao atolory azy ny fonao andrano tery mitsy wanao Jesosy wanao ny fiainako wanao ny foko wanao ny saiko wanao ny fiterinay Jesosy tsika ika alleluia sady tiaka mafy ho an Jesosy alleluia alleluia dao hoe tiaka mafy ho an Jesosy a dia mahazo toerana fijoroana vavolombelona anankiray no renesitsika androany a hanambarana ny zavatra fanasitranana nataon'i Jesosy a teo amin'ny fiainany. Nanatona dokotera dia tenen'ilay dokotera mila mividy fanafody dia mividy ilay fanafody nefa lafo be dia tsy mividy afa lasa ohatrany hoe afaka ho azy teny ilay izy dia miverina indray ilay izy tamin'ny 2 volana teo angambany dia tsy nanatona dokotera intsony fa nandeha mivavaka manendrika isaka sabotsy saty dia nisy fotoana pasteur John no toriteny teto dia ozy izy hoe apetrao amin'ilay marary anao ozy izy ny tananao dia napetsako teo ny tanako dia ohatrany hoe nisy courant ohatrany hoe tsy apaka hoe nisy courant be zany dia nisy zavatra mivoaka tao amina tao dia alatsinainy iny mbola ohatrany hoe miverina ihany ilay izy ohatrany hoe mbola nihetsika ihany dia tamin'izay ohatrany hoe nanome tsinkely an'Andriamanitra efa maninona zany ohatrany hoe efa nandray kasika nefa maninona mbola mihetsika ilay izy dia ny alarobia-ny za naheno toriteny indray satria za manaraka radio foana dia naheno toriteny indray ny alarobia maraina dia tamin'izay toriteny pasteur hoe na nialoka fotsiny aza ozy izy no mikasika anao dia andray fanasitranany ianao dia za dia nanaraka an'ilay vavaka dia après an'iny ohatrany tsy haiko intsony hoe nihetsika indray tsy natsapa hoe nihetsika intsony hoe zany ta après an'ilay toriteny dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia andao tsika tiaka mafy ho an Jesosy alleluia misy zavatra zay ohatrany hoe tsy miala eo amin'ny fiainanao fa te hanaitranao hoe ao anatin'ny teny a dia misy zavatra efa marina ao anatin'ny teny amen tsika tsy natao hijery fietsehana ivelantsony rehefa mandeha ny teny omaly zao a dia nisy ten'Andriamanitra hoe tsy hoe isaky ny azoma rehefa zoma dia inona moa no asain'Andriamanitra atao maka double portion dia ilay izy teny tamin'indray asabotsy zay fanasitranana ilay izy dia indray mandeha tsy miverina androany a misy teny apetraka eny ambava mpanompony dia teny aminao hoe misy zavatra efa nataon'Andriamanitra zay eo amin'ny fiainantsika misy zavatra efa nataon'Andriamanitra misy teny efa mivotsoran'Andriamanitra zay napetra teny ambava mpanompony mariny reny teny reny tena mariny reny aza mijery zavatra ivelantsony dia andaontsika hitsangana dia andaontsika hisaotran' Jesosy ny amin'ny fanasitranany an'ilay anabavy andaontsika hisaotran' Jesosy fa efa niteny fahamarinana tamin'ny fiainantsika izy mety mbola ohatrany raha nenonareo tsara ilay fijoroana vavolombelona zao dia hoe sabotsy a ozy izy pasteur Jao hoe apetrao amin'ny faritra mararinao ny tananao dia ohatrany nisy courant nisy zavatra courant ozy izy zavatra reko teo amin'ny fiainako
dia nisy zavatra nivoaka ao a dia latsinainy taorianana iny dia oatra nietsika le izy, oatra ny ozy izy fa izy tsy niteny hoe nietsika fa efa afaka le izy. Alleloia. Akasitrao Andriamanitra fa efa niteny izy a, efa nanao zavatra teo amin'ny fiainanao izy a, tsy tian'Andriamanitra tsika handeha amin'ny fahitana sy ny fahatsapana fa tian'Andriamanitra tsika etehatra amin'ny fitiavana fotsiny a, etehatra sy ino ny teniny izay efa niteneniny. Asandrato ny tananao dia ndao tsika hisotra ny amin'ny kasika nataony tamin'ilay fiainan'ilay anabavy teo a, dia ankasitrao izy fa efa niteny taminao izy, ankasitrao fa ninona zavatra nitenen'Andriamanitra taminao, ninona teny raisinao teo anatrehan'Andriamanitra dia efa marina izany. Mety mbola tsy hita amin'ny masonao fa te hiteny aminao a, fa marin'Andriamanitra ary izay rehetra zavatra teneniny dia fahamarinana izany ary tsy azo lavina ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ndreto izay miara-misaotra anao, mideranao manome voninahitra anao, ny amin'ny kasika nanasitrananao an'ilay anabavy teo, misaotra Jesosy a, fa ninona teny mivoaka amin'ny vavanao, mety teny avy any aminao zany a, fa napetraka teny ambavan'ny mpanomponao dia efa marina izany. Ary eto izay Jesosy dia te hisaotra anao noho ny amin'ny fahamarinana rehetra, noho ny amin'ny teny rehetra izay niteneninao taminay. Misaotra Jesosy a, fa mety hoe tsy hitany masonay izany fa ny any anatinay dia manaiky sy mino tanteraka fa efa marina ary efa mitranga eto amin'ny fiainanay izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, averina ho any aminao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay a. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy, andraisantsika mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anaty fanomanana. Alleluia. Mazao toerana vetivety ary e. Ohatrany ampiko ray le ohatrany anankiray fotsiny le joro vavolombelona tao dia mba ampiko ray alohan'ny ampidirana tenin'Andriamanitra. Tamin'ny 2008 tetry amin'ny tranombokon'olona isotry efa ela izany. Nisy zavatra nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra izay hoe soraty amin'ny taratasy daholo izay zavatra angatahanao. Dia tao anatin'ilay izy sady nentin'ny fahatakarana ny nentin'ny finoana dia tadidiko tsy anjery mihitsy ilay izy, anankivalo ny zavatra nangatahanay soraty anaty taratasy. Dia araka itsika mahalala tsara fa 2009 krizy. Tsy nisaintsaina koa ireo roviana ny tanteraka ilay zavatra anankivalo. Fa tao anatin'ilay krizy a, nitanteraka daholo ilay zavatra anankivalo. Dia tena te hiteny amintsika, tsy fantatro izay mbola hiseho eto amin'ny fiainam-pirenena, fa na ao anaty krizy ary a, zanak'Andriamanitra miavaka. Amen. Dia tamin'izany, anankiray tamin'izay fotsiny tantaraiko, hoe mba naniry izay tamin'izany 2008, hoe ndeha mba ho any ivelany, tsy manana fahafahanany amin'izany, tsy manana moyen amin'izany. Fa tamin'izany dia nataon'Andriamanitra le fanirianay nataony complet, dia tena mpianakavy complet zay nalefa ny tompo any. Tsy teo ny moyen fa tena hoe ny tompo niditra tsehatra. Dia rehefa natao tao am-po le izy, za te hiteny aminao ataovy ao am-po zay zavatra tena mba tianao hitranga amin'ny fiainanao dia aza mieritreritra hoe roviana no tanteraka. Dia tamin'ity 2023 ty a, dia naverin'ny tompo indray koa izay zavatra izay. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a, tena hoe tsy takatry ny saina fa mba nanana faniriana ao anaty hoe mba tiako entiko ny fianakaviako, dia nentin'ny tompo. Zany zavatra zany tiako tenenina amintsika hoe tsy izay mety eo ampelantananao fa ny ao anatin'ny fonao hitan'Andriamanitra. Manana etaeta fotsiny, tsy miankina amin'ny vanim-potoana zany fa miankina amin'Andriamanitra miditra tsehatra. Ndao tsika hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a, misaotra anao ny amin'ny fitiavanao, ny famindram-ponao, misaotra anao ny amin'ny fandaminanao ny fiainanay tsirairay avy. Androany amin'izao fotoana fiombonana aminao zao Jesosy a. Eo ny vavolombelona rehetrarehetra izay isaorana ianao, ary ianao no nanambara tamin'ny voalohany ty fotoana ty hoe aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Mahatsiaro an'izany zay fa mahatsiaro lavitra koa zay a androany a ny fiombonanay aminao. Mba tena ho tanteraka sy lavorary, tsisy pentina zany fiombonana zany tompo, satria tsy te hisaraka aminao zay na oviana na oviana. Makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Fampidirana fohy a alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny
Jauna toko fa 7:20 dia miteny hoe mba ho ray ihany izy rehetra. Itsika rehetra mba ho ray ihany. Na mety tsy complet tsika reto fa iray amin'izareo izay eny an-dalana, iray amin'izareo izay aefa any Mahajanga amin'izao fotoan'izao. Fotoana ny fiombonana izao. Miombona miaraka amin'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny fandraisana, fa miombona amin'Andriamanitra, miombona koa tsika samy tsika. Alohan'ny hatrehana ny fiavian'ny Tompo. Dia nampisehoan'ny Tompo ahy ity teny ity ao amin'ny Korintianina 2:12-17 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zarazaraina ho samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompona nefa ny Tompo dia iray ihany. Ary zarazaraina ho samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany, izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa. Amen. Zarazaraina samy hafa. Ny zavatra tiany Tompo ambara amintsika androany dia hoe tsika tsirairay avy ireo manan-javatra tsika. Ianao zao mieritreritra tena za tsy vitako ny ataoko dia manatrika fanatrian'Andriamanitra fotsiny dia ampy ahy zay. Teny aminao ny Tompo androany. Matoa izy miteny hoe zarazaraina samy hafa dia manana ianao, dia manana ny eo akaikinao, dia manana ny aoriananao, dia manana ny eo alohanao, dia manana le olona tsy tianao iny mihitsy. Azonao ve le izy? Le olona eritreretinao hoe tena tsy mety iny mihitsy, manana iny. Fa Andriamanitra tsy efa nizarazara, efa nizarainy ny fanomezam-pahasoavana ho amintsika tsirairay avy. Ary rehefa nizarainy le izy dia tokony iseho amin'ny fiainanao izany fanomezam-pahasoavana izany, fa tsy ampirimina. Tsy takan'ilay talenta anankiray nampirimina sy nalevina. Meny tompo talenta ianao androany, meny tompo fanomezam-pahasoavana tsika androany, dia mila ampiasaina le izy. Ozy izy ny tompo eto hoe samy hafa ozy izy ny fanomezam-pahasoavana, zarazaraina samy hafa. Ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao zany tokony ampiasainao. Zarazarainao samy hafa ny fanompona. Ny dikan'izany ianao io zany manana fanompona. Amen. Fa tsy hoe ny nianina ihany ny manana fa efa nizarain'ny Tompo io mety tsy mitovy le fanompona fa efa nizarainy le izy. Zarazaraina samy hafa ny asa. Misy asa andrasan'Andriamanitra aminao. Tsy miankina amin'izanizy zany fa miankina aminao sy Andriamanitra. Andao tsy avela andalo fotsiny zao fiainan'izao. Be da be ny zavatra mety mifamaofao fa raiso ny andraikitrao satria efa nizaraina aminao zany. Efa nomena aminao maimaim-poana ny zavatra rehetra. Amen. Mila manontany tena zany tsika tsirairay avy androany hoe inona ny anjarako amin'izay fanomena dia ho asehoko ve, ho ataoko ve, inona ny tokony androsoko. Dia tadidio tsy hitovy mihitsy ny ianao sy ny olona eo akaikinao. Dia mbola veriko indray, tsy mitovy mihitsy ny ianao sy le olona tsy tianao. Mino aho fa tsisy an'izany tsony ato hoe za tsy tia ny anina, za mankahala ny anina. Ohatra ny tsisy ato fa mety olona ny anana any lavitra any zany. Tsika zany tsy tsara rehefa mahita olona fa niza olona mety hitanao, niza fihetsiky mety olona hitanao, dia tadidio fa manana zavatra efa nizarain'Andriamanitra ianao anatinao ary tsy mitovy ny ianao sy ny an'iny olona iny. Amarana koa azy dia zao amin'ny Romanina 12:17 ny anaran'i Jesosy sy ny 5. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena. Dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Amen. Nampatsiahivo mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alim-bavaka tany Mahajanga. Dia hiteny amintsika hoe tsika corps du Christ samy manana toerana misy azy tsika tsirairay avy. Ny tanana tsy afaka hialina ny tongotra zany. Ary tsy mitovy ny fomba fiasan'ny tanana sy ny tongotra. Raha afaka miforotra ohatr'izao ny tanana, ny tongotra tsy afaka miforotra ohatr'izany. Ka tsy afaka ny alina mihitsy ny tongotra hoe fa maninona ianao ny afaka miforotra. Tokony mitovy ny zavatra ataontsika sy ianao fa maninona ianao manao an'izao.
ny vava tsy afaka hialina ny aferona ny aty, ny sofina tsy afaka hiteny hoe za te hitovy amin'ny orona te hampiditra rivotra. Azonao ve zany? Tsy anjara antsika zany no mijery hoe ahoana ny ataon'ny hafa, fa ny tokony ataonao amin'ny toerana izay nomenanao zay no ataovy. Ary tsy maintsy miombona nefa tsika, fa tsy hoe aloha samy mandeha amin'ny lalana e. Andany ianao tongotra mandeha any aloha fa za reraka fa za te hipetraka eto ozy izy loha. Zombie ianao raha vao zay. Azonao ve le izy? Zatra tsotra kely zany, fa tsy hanome révélation be da be anao, fa tena tsotra kely zany. Andao tsika iombona, ninona fahasamihafana. Jereva anie ny zavatra miseho any Majunga e. Tena hoe samy manala zay mahizy azy, fa andao iombona fotsiny noho ny amin'ny Kristy. Mila fanetretena zany. Ny tanana mila manetretena. Ozy izy teny ohabolana malagasy moa hoe raha maninona molotra dia mifafana ny tanana, dia raha maratra ny tanana dia molotra no mitsotsoka. Tsy maintsy manetretena ny anankiray manao ny asany raha ohatra ka marary ny ray. Fa tsy afaka ny hoe dia avela koa ianao dia samy manao izay tiany atao. Amindra fo amintsika Andriamanitra. Amindra fo amin'ny tanan'Andriamanitra ohatra ka tsy nanao ny tokony atao ny tanana. Azontsika angamba ny tiana lazaina. Tsy andaontsika tsy hiditra any anatin'ny tontolon'ny mety hoe fankalana na fitsarana n'inona raha tonga dia raisy fotsiny hoe za tokony handray ny andraikitra maha kristianina, za tokony hiombona amin'ny rehetrarehetra satria za tenan'ny Kristy, dia mendrika an'izay tenan'ny Kristy zay. Amen. Amen. Andron'ny fiombonana zao, manomboka amin'ny fiombonana dia tata ampidiro anatin'izay vagy zay ianao. Aza mandeha rery zany. Amen. Ndao tsika hitsangana ary vavaka. Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao zay Tompo satria mijoro Andriamanitra foana ianao amin'ny fiainanay. Ary araka nambaranao hoe teninao dia fanasy fiainana. Aoka tena ho raisinay ho fiainana tokoa Tompo ny fiombonanay. Voalohany indrindra ny fiombonanay aminao ary ny fiombonanay samyzahay. Satria sarobidy loatra eo anatrehanao ny fanahinay, sarobidy loatra izany fiombonana izany. Aoka mba ahazo aina ianao Kristy amin'ny fisianay tsirairay avy. Mba tsy fanipaka zay, mba hifankaty zay, mba ahay hiaraka zay, mba hatratrarana ny tanjona tokana. Dia mba samy ho tafiakatra zay rehefa tonga ny fotoana. Amboary ny fonay ny sainay ny fanahinay, mba tafiditra ao anatin'izany vagy ny fiombonan' raha eo. Ho anao ny dera ny laza voninahitra manakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tehaka voninahitra Tompo, raisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Arabao ny akaikinao tonga soeto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe amen. Azadino fa rehefa manatrika eo amin'ny toerana anankiray ny Tompo ka eo koa ianao, ary indrindra tonga saina ianao fa misy etaetan'Andriamanitra ao anatinao dia afaka hifandray ny fonao sy ny fon'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay izay nomanin'Andriamanitra amin'ny fahafenoana avy eo amin'ny fanatrehany afaka votsorany mba ho tonga eo amin'ny fiainanao. Amen. Rentsika teo ny tononkira-panahy ny salamo mivavaka ny vavolombelona. Tena velona Jesosy reto, ary tsy mahazo kivy zany ianao, tsy mahazo mijanona zany na miverin-dalana, tsy mahazo miemotra ianao, tsy mahazo mangatsitsiky zany ianao, mafana sy mirehitra foana mangetahitan'Andriamanitra isan'andro. Amen. Avo fontananao dia asio fisaorana indray ny amin'ity marain'ity. Isaoran'Andriamanitra ny fiainanao, ankasitrao azy ireo fanontaniana napetraka ao efa nivaliany, ireo izay napetraka ao mbola tsy nivaliany fa miandro fotoana mamety aro ampianarina ianao miandalana.
isaory azy fa notehiriziny indray ianao ary ny foazony vao maraina nomeny tombonandro mampatsiaro antsika ny tompo fa raha mbola isan'ny velona isika dia misy antenaina satria boky ny mpitoroteny dia manambara fa ny ambo velona dia misy antenaina lavitra noho ny liona maty ndao maraina feno fankasitrahana amin'ny fonao isaory an'Andriamanitra ianao mbola velona afaka niatrika ny tontolo androandroany izay mbola tsy hitany masonao homanin'Andriamanitra azo ny aseho azo ny tanterahana sy azo ny apetrapetraka eny amin'ny androm-piainanao androany iray amin'ny terinandro vaovao izay hisokatra ity amin'izao famaranana ny volan'izao ataovy misy fiomanana hifandray amin'Andriamanitra sy handray zavatra avy amin'Andriamanitra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nitarihanao sy nitaominao tamin'ny lelan'ny fanahinao izay ho tonga sao eto amin'ny fanatrehanao amin'ity maraina ity afaka nanao ny tononkira-panazy naneo ny fiankinana aminao ny filana ianao ny faniriana ianao ny fananana ianao misaotra ny vavolombelona izay mampientanentana mampatsiaro anay tokoa fa na ny aretana na tsy misy moyen eo an-tananay aza mety hoe hitsabonay tena na tsy misy moyen eo an-tananay mba ahafahanay matateraka nofinofinay mijoro ianao fa ianao manana moyen illimité ianao manana ny fahafenona ary afaka mamaly ny ara-potoana ianao nampatsivina koa tamin'ity maraina ity fa tsy miankina amin'ny vanim-potoana fa maika aza tao anatin'ny heverina fa krizy na malinao vavaka tamin'izay vision no sorata amin'ny mpanomponao mampatsiaro anay zany tompo hoe tsy tokony hampidina ny vision anay zay anatin'ny zavatra mety sarotra lalovan'ny firenena izay angatanay ny tananao fa misaotra fandrao marina kosa dia afaka miombona eto izay iray latabatra aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Taotaontsika ilay hoe ianao no faniriko ianao no le fanaontsika iny. Alléluia. Amin'ny fotoana tahaka izao dia fotoana tokony anehoantsika hoe iza ny teny ilaintsika tsirairay avy. Tsy anatina difficulté antsika vao hitady hoe iza ny ilaiko. Fa amin'ny fotoana tahaka izao dia aoka ataony marina anatin'ny fonao hoe Jesosy no ilainao. Amen. Alléluia. Entoa ho anilanao toetreo mandraky izay omeko anao ny fiainako omeko anao ny fiainako andray anao afasakaizanao andray anao afasakaizanao ianao no faniriko Jesosy ianao no faniri tokana tsy mba foy tokana tsy mba foy tsisy afaka ka ny toeranao tsisy afaka ka ny toeranao sy anome sy anomeny afompitiavanao Jesosy atoroy lalana Jesosy toroy lalanao entoa anilanao ianao Jesosy no ilaiko ianao no ilaiko ianao miriny foko ianao miriny foko eny anao ianao ilaiko tariwa hitanao ianao ianao niriny foko ianao ianao ilaiko tsisy ankotranao ianao reriany ianao miriny foko ianao ilaiko tariwa hitanao ianao ianao Jesosy ianao ilaiko
hitanao tario tario zahay ahitanao tario tario zahay Jesosy tario zahay ahitanao. Tsy tehaka mafitsara ho an' Jesosy. Maniry mba ahatsapy isika amin'ny androm-piainantsika tokoa fa Jesosy no faniriana faratapony. Atao ve tahity isan'andro ny tehirizana ny fahatsapana ao anatinao, fa raha misy ny tokony irinao dia Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety ary mamerina indray ny fiarabanantsika amin'ny aran'ny Tompo ary tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tonga soa eto amin'ny fotoana anankiray izay rendez-vous tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Tsy olona no namelatra latabatra fa Andriamanitra na tsy hita maso aza, ary raha izy no manasa manana ny vonina ho aroso ho an'izay nasainy Andriamanitra. Amen. Ny lohahevitra iarahantsika eto amin'ny latabatra miaraka amin'ny Tompo androany tena ampitondraina ny lohateny hoe Sambatra Jesosy virgule Sambatra averiko Sambatra Jesosy dia Sambatra. Iresaka fahasambarantsika mba asiotsikitsiky nama. Anisan'ny etaetan'ny olona ny ho sambatra. Ny olona tsy manantena fahasambarana intsony dia olona tsy manana fanantenana intsony, olona tsy mahafantatra fa mbola possible afaka hiova ny fiainany. Tena misy ny fahasambarana ary afaka hiainana izany zasenao zao. Aloha ny resaka momba ny fahasambaran'i Jesosy izay azonao tahafina ho tonga fahasambaranao dia manome indice kely anankiray amantaranao hoe ohatry ny ahoana ilay fahasambarana. Raha ao anatinao ianao misaina hoe raha ho avy ny fotoana ty zavatra ty no mitranga dia amin'izay fotoana izay no sambatra, dia tsy izay ilay fahasambarana. Tsy amin'ny fotoana mahatanteraka ny zavatra ilainao ny fahasambaranao, fa amin'ny fotoana mahatonga sainanao fa eo miaraka aminao Andriamanitra. Tsy midika izany hoe tsy ho efaina ny fanirianao na hoe tsy hain'Andriamanitra ho tanterahana ny nofinofinao, fa ny fahasambaranao sy ny fifalianao tsy rapitsy rehefa hitranga ny valim-bavaka, fa androany ianao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tena ataovy amen moa hozy izy ny Tompo amin'ny Jaona 14:19, Jaona 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo no ahita, satria velona dia ho velona koa ianareo. Amen. Raha iresaka vetivety momba ny hoe fahasambarana, iresaka tsika momba ny zavatra nytenenin' Jesosy, fa iresaka vetivety momba ny hoe ohatry ny ahoana ny mety fahatsapan'ny olona n'izany hoe fahasambarana izany ohatra fotsiny reo olona izay miaina ao amin'ny testameta taloha na ny jiosy amin'izao, dia izy ireo manambara fa amin'ny alalan'ny fiainam-pankasitrahana no atonganao ho sambatra. Dia ho hitantsika ireo avy eo no nataon'i Jesosy, fa nikonfirmen'i Jesosy tokoa izay. Anisan'ny fahasambarana azo noenany koa dia ny fahafahanao mitahiriny ao anatinao anatina zavatra tsara foana. Izany hoe vao marina dia mifona dia misaina zavatra tsara.
miteny zavatra tsara. Dia hitantsika hoe ny zavatra tenenin Jesosy momba an'izay satria Jesosy ihany nanokatra an'le nanoratra ny testamenta taloha fa nisokafa ny testamenta vaovao tamin'ny alalan'ny ra izay nomeny alatsaka ho famelana ny heloky ny maro. Anisan'ny zavatra nafinahitra ihany koa rehefa mba nanao étude momba ny culture juive na momba ny mentalité ny zareo dia ry zareo ny faly rehefa mandoa facture. Sambatra mihitsy izy mandoa an'izany facture zany. Azo ianarana tsara mihitsy zany satria tena misy fahatsapahana zay tian'Andriamanitra hiainga avy ao anatinao. Raha diniantsika tokoa hoe maninona tokoa moa ianao maninona ianao no manakana ny fahasambarana eo am-pandoavana facture. Nefa ianao ary zany omen'Andriamanitra fahafahana mandoa an'ilay izy. Ny problema dia tsy te handoa an'ilay izy tsika fa tiantsika ampiasaina amin'ny zavatra fa ilay vola tokony alohantsika ho an'ilay olona nefa nampiasaintsika ilay zavatr'olona. Ohatra marikivitsika isaky ny andeha handoa jirama nefa ampiasaintsika ny ranon-jirama ary ampiasaintsika ny jiron-jirama. Tokony ho tonga ao anaty fa rehefa nampiasaina dia tokony efaina sy tokony aloha. Rehefa nijerena koa mba nanao étude kely tsotsotra momba ny hoe fahasambarana na ny bonheur dia ry zareo firenena tandrefana tavaratra au nord de l'Europe, zareo pays scandinave reo izay avy amina ataontsika hoe rivotra loterianina. Dia mahavariana be fa ireo firenen'ireo rehefa atao ny étude hoe iza ny firenena sambatra indrindra dia ry zareo ireo firenena Finlande, Suède, Danemark, Islande, Norvège. Zavatra mahavariana nefa izany toerana izany isan'ny toerana faran'izay mangatsiaka indrindra. Fa mitsotra aminao marina fa mahay mifaly ry zareo ao anatin'ny mangatsiaka. Dia mandinika Madagasikara klimatsika anisan'ny tsara indrindra. Fa raha misy koa be monimonina eto ambony tany dia ny jiosy tany amin'ny dezera. Azonao nga mantiky tenenina. Misy zavatra mila miova. Anisan'ny faritra mangatsiaka indrindra fa zareo miteny hoe mety ny fiainanay. Dia misy fomba fiteny zareo izay moa hoe tsy ny andro ny ratsy ozy izy fa ny akanjo ny ratsy. Eo fa ahoana? Ny andro efa io mangatsiaka. Ny fahaizanao mandravitra ny akanjo mahatonga anao tsy handrehan'le atsika. Teneny zareo tsisy an'izany hoe ty akanjo anaovako anina fa tonga dia akanjo anankivalo miaraka anaovana. Tanteraka aminy izany le memeza antsika eto foana hoe akanjo firy koa ve dia anaovanao miaraka e. Aika misy manao an'izany ke any amin'ny pays scandinave. Izany hoe avy amin'le filazantsara ny torian'ireo misionera tamin'izany dia voavolavola le toe-tsaina ho lasa karazana olona mahay mankasitraka tsy mora makaela eo amin'izay misy eo amin'ny fiainany. Ary olona ireo koa ny etra alohan zareo nisan'ny lafo indrindra ambony indrindra fa rehefa antanianao zareo dia faly izy mandoa an'izany. Ary amin'ny teny statiko izay na amin'ny teny norvégien fa tsy ananako eto moa le donné ny fomba fiteny hoe taxa dia mitovy amin'ny hoe chéri. Tsy haiko azonareo ve le izy. Aty amin'ny firenena afrikana nefa indraindray tsy dia tena hoe ambony be le etra fa manao fomba rehetra ny olona rehetra mba tsy handoa etra. Fa reny olona tsy mandoa etra reny mihina fa mandoa dimy. Ohatrany tsy mihina ka satria tsy zarinao ny fiainanao anefa n'izay tokony efainao. Zay izy raha hita maso ny jiosy ohatra exemple nomeko izay dia ny pays scandinave. Dia tsika hijery ny zavatra nitenenin Jesosy. Ohatry mitombona mantsy le zavatra iainan'ireo olona ireo fa misy zavatra tsy ampy. Ary izay no hiverenantsika amin'izay nampianarin' Jesosy sy ny ainany. Jesosy ve niaina fahasambarana? Ie, sambatra izy. Tsy hoe sambatra izy fa efa ny an-danitra fa sambatra izy tamin'izy teto ambony tany. Hoe dia efa mahatonga saina hoe ny zavatra nananany nefa izy mihitsy ary nitsotra fa ny zanak'olona tsy manana dia izay andriany lohany nefa izy tena
feno fiadanana be sady falifaly be miatrika n'isan'andro. Tsy any amin'ny trano zany le izy, tsy any amin'ny toeram-ponenana le izy, tsy any amin'ny fahafahanao misitrika miala sasatra le izy. Fa aiza le izy? Hito le izy. Point voalohany, Sambatra Jesosy, satria tia fanatrehan'Andriamanitra izy. Anisan'ny tena nahafaly sy nahasambatra ny tompo dia ny fanatrehan'ny rainy. Ary rehefa mandinitsika dia tia miresaka momba ny fanatrehan'ny rainy foana Jesosy. Manazava foana izy hoe zasy ny ray ane dia ray ihany. Izy ane tia anareo e. Ohatry ny tiavany ihany ny tiavany anareo e. Manana miresaka an'izany foana Jesosy. Ary rehefa mandinika amin'ny fiainan'ny tompontsika dia izao, tsy fahafenoany vola le fahasambarana. Na dia misy olona resy lahatra amin'izany ary mandraka androany. Tsy fahafenoany vola le izy, tsy fahafenoany fananana le izy, tsy komforna fiainana le izy, tsy izay ilainao tianao ho azo zao dia zao. Eny, tsy fahombiazana koa ary le izy, fa fanatrehan'Andriamanitra. Jereo fa isaky ny misy fotoana tokony hijorono, dia inona nataon Jesosy voalohany? Lasa aloha Jesosy mitokam-bavaka hisitraka an'izay fanatrehan'ny ray izay ao amin'ny toerana mangingina, izay vao miatrika izy. Matitoko 4:9 dia efa nampianaran'ny mpianany anaran'i Jesosy. Ianao kosa raha mivavaka dia midiro amin'ny efitranonao, enao manokana, tsy tambaranao na erahanao amin'ny daholobe. Tsy le ohatra ny sabotsy maraina zany, le iombonantsika eto izay ilaina, satria andrefesana ny fanetretenanao, ny fialanao avy any amin'ny tokantranonao, ho tonga eto amin'ity toerana ity, hiary hivory sy hiary hivavaka miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra. Toy Jesosy, midiro amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly ianao. Anisan'ny nasambatra an'i Jesosy dia fotoana manokana iarahany amin'ny rainy eo. Ary io mihitsy ny mafy taminy le ho tafasaraka amin'ny rainy, satria sambany teo amin'ny tantarany zao tontolo izao, teo amin'ny tantarany mandrakizay, nisy 2 andro, 3 andro teo tsy maintsy nisaraka tamin'ny rainy izy. Nanomboka tamin'ny fotoana nanekeny ho tonga ota eo amin'ny azo fijaliana ambara-pahatonga ny fananganan'ny tompo, fananganan'ny ray azy tao am-pasana. Samban'i Jesosy tafasaraka tamin'ny rainy, ary mafy be tamin'izany. Tafatena izy tamin'ny anarantsika zanak'olombelona izay tafasaraka tamin'Andriamanitra foana noho ny fahotana. Ozy izy hoe Andriamanitra nahoana ny nahafoy ianao. Reo marika anankiray ngeza be ny mafy indrindra amin'i Jesosy tsy hoe tafasaraka amin'ny banky, tsy hoe toerana tsisy amin'ny vola, fa tafasaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tandremo sao dia mahatsapa ianao hoe ohatrany tsy dia maninana tsy hamonjy fotoam-bavaka raha fa mbola misy amin'ny heriny. Rehefa tonga ny amin'ny heriny dia ohatry mieritreritra fa aleo amin'ny heriny indray. Dia ilay amin'ny heriny iny lasa amin'ny herintaona, satria mimangatsika. Tandremana be izay. Tena tia fanatrehan'Andriamanitra Jesosy. Le maha olona azy le resako anao hoe tena nankafia zany hoe fotoana manokana hifampiresahany amin'ny rainy Jesosy. Mampatsiaro antsika ihany koa ny tompo fa ianao koa dia mila manokana an'izay fotoana izay. Atsapahanao ny asarobidin'izany fahasambarana entre anao sy ny tompo rery zany. Amin'io tsy hoe misy mirakla mitranga fa ianao sy ny tompo mifampiresaka. Misy fahasambarana ao ambadiky ny fifampiresahanao amin'Andriamanitra. Teo sambatra manokana fotoana dia mba miresaha amin'Andriamanitra. Jesosy nanokana fotoana foana izy ho an'ny rainy. Ary tsy adino mihitsy io fotoana io. Mafy be taminy zany hoe tafasaraka amin'ny rainy zany. Ataovy tonga ao anatinao zany fahatsapahany zany hoe mafy aminao ny ho tafasaraka amin'ny rainao.
ataovy reny fiainam-panahinao fa tsy mahasambatra anao ny lavitra an'Andriamanitra. Avereno hoe tsy mahasambatra ny lavitra an'Andriamanitra hoe. Avereno ny mahasambatra dia eo akaiky n'Andriamanitra hoe. Fantatrao ve fa ny zavatra rehetra dia afaka hitranga rehefa eo Andriamanitra. Ny zavatra rehetra dia afaka hitranga rehefa eo Andriamanitra. Dikan'izay tsy any amin'ilay zavatra rehetra fa any amin'ilay eo Andriamanitra. Mahita olona iaina fahasambarana olona ity fotoanandro amaraina ity. Efa eo ihany ilay izy fa tsy misezira an'ilay fahasambarana ianao. Fa mametraka hoe hoavy ny fotoana. Izay ilay hoavy ny fotoana izay mihitsy ilay mamitaka. Ny fahasambaranao sy ny tsikitsikinao ary ny fifalianao tsy napetraka Andriamanitra any amin'ny hoavinao. Fa efa napetraka Andriamanitra ao anatinao zao maraina izao fa azonao avoaka fotsiny ilay izy raha tonga saina ianao. Tonga saina ve ianao? Aleluia. Fanontaniana mipetraka. Tonga saina va ianao? Tongava saina raha mbola tsy tonga saina ary. Fa ny fifalianao dia tsy napetraka Andriamanitra any amin'ny hoavinao. Fa ny fifalianao efa fifalian'Andriamanitra ao am-ponao azonao avoaka amin'ny fotoana rehetra. Tena kaikinao zao ianao afaka mifaly hoe. Misy fotoantsika miandry zavatra mitranga anamarinatsika an'ilay fifaliana. Nefa ilay zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao azo raisina fa anao mibaiko ny manova ny zavatra hita amin'ny masonao. Tsy maintsy tafasaraka tamin'ny rainy Jesosy satria hiaritra an'izay fisarahana amin'ny rainy vetivety izay izy noho ny amin'ny famonjena anao mba tsy ho tafasaraka amin'ny ray mandrakizay ianao. Zay no zany alalan'ny fitiavan'i Jesosy zany. Eny io tsara. Nekeny ny ho tafasaraka amin'ny rainy anatina fotoana fohy mba hampidirana anao eo amin'ny toerana banga ny elany ahatonga anao tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra mandrakizay. Mafy tamin'ilay izy fa niaretany. Aoka ho mafy aminao rehefa tsy ampivavaka ianao. Ataovy resy lahatra ny ao anatinao hoe ohatrany tsy mety izany fa tsy ampy ilay fotoana ny vavaka nataoko tamin'ny maraina iny. Ohatrany ny vavaka lasa fay mamaika fotsiny satria zarara nisy fotoana. Nefa tsy hoe ilay fotoana tsy nisy fa ilay fandaminana ilay fotoana tsy mety. Ny antony tsy pizama ianao tonga eto. Dikan'izay nanam-potoana ianao hisoloana akanjo. Raha tsy hoe hiakanjo ihany nentina natory. Fandray izay. Misy ilay fotoana fa ilay fandaminana azy no ilanao fahendrena. Tena kaikinao omeo fotoana Andriamanitra hoe. Avereny izay omeo fotoana Andriamanitra hoe. Aleon'i Jesosy manomana toy izay miatrika. Izay mahatonga antsika sy tokony ho maika hiatrika. Na dia mahafinaritra aza miatrika. Mampianatra ny tompo fa ny mahafinaritra lavitra eo am-panomanana rery miaraka amin'ny tompo fa tsy eo am-piatrehana miaraka amin'ny rehetra. Azonareo ve zany? Aleon'i Jesosy manomana toy izay miatrika. Aleon'i Jesosy mivavaka toy izay mirakla. Raha eto zany ianao mahatsapa ny anatinao any aleonao mirakla toy izay mivavaka dia misy zavatra mila avady eo amin'ny fotom-pisainao fa andisanao izay fomba fijerinao izay. Fa na Jesosy azy tsy maika hanao fahagagana ho an'ny hafa izy fa aleony mivavaka, aleony miresaka amin'ny rainy toy izay mahita zavatra surnaturel. Oreto misy zavatra tsara lavitra noho fahagagana. Tena mitsotra aminao fa mpiondana fahagagana. Tena manao etude tsika miresaka fahagagana io ahoana ny ampopotra no isan'andro amin'ny fiainanao. Amen. Fa rehefa tena dinihana amin'ny fiainan'ny tompo tena tsy manaitra azy ny fiainam-pahagagana fa mamaika azy fiainam-bavaka. Ka tonga eto ampatsiaro anao tsara miaina mirakla isan'andro mahafinaritra izany. Fa mbola misy tsara lavitra noho izay ianao miaina fiainam-bavaka isan'andro miresaka amin'ny rainao. Le valeur mihitsy ny tian'Andriamanitra hovaina ary misaotra an'i Jesosy fa omen'Andriamanitra ny nofony sy ny rany men Kristy zany mba hanovana ny ao anatinao ahatonga anao tsy hiazakazaka amin'izay hiazakazahan'ny olona fa hametraka ny valeur an'izay apetraka Andriamanitra ho sarobidy mihoatra noho izay sarobidy eo mason'ny olona. Amin'ny olona fahagagana aloha
amin'Andriamanitra vavaka aloha. Tena kaikinao amin'ny olona miracle mamaika azy hoe tenena izy. Amin'ny olona. Averena zay amin'ny olona hoe miracle mamaika azy hoe. Tenena fa amin'Andriamanitra hoe vavaka aloha hoe. Dia misy fotoana mandiny tenany hoe tompo ohatran'ny tsy dia nisy miracle amin'ny fiainako dia aheno an'Andriamanitra hiteny ianao hoe ohatran'ny Jaune mpanao batisa. Satria ny important tsy ministère de miracle fa ministère mitondra vrai message. Message vrai ny atony Jaune tonga dia validé ny fanompony. Zay mahatonga antsika tsy tokony hifampita na hifampitsara amin'izay karazana fahagagana misy eo amin'ny fiainan'ny hafa sy eo amin'ny fiainanao. Tsy mety zany raha mifanontany hoe inona ry se mba miracle antranga teo fiainareo tato ato mba tantarao hoe andratra olona amin'izany ianao. Mihaino ve tsika? Satria tsy azo faritana amin'izay ny fisian'Andriamanitra hoe nendry zareo mahagaga isan'andro tena misy Andriamanitra ao non tsy voatery. Ny fisian'Andriamanitra sy mifankasitrahana teo amin'ny fiainan'ny Jaune mpanao batisa zao tsisy miracle fa izay niteneny marina daholo momba an'Andriamanitra. Dikan'izay anankiroa sady zany hitantsika zao misy mihoatra noho miracle vavaka ary misy mihoatra noho miracle message. Ka raha ny zavatra ambarana momba an'i Jesosy ny tsy diso dia tokony efa hatsapa sady fahasambarana ianao hoe ndry mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra any amin'ny deuxième point zay. Alléluia. Aleon'i Jesosy vavaka toy izay miracle. Aleon'i Jesosy miaino ny rainy toy izay henoy ny vahoaka be. Raha ny mahafinaritra ny mpitoro teny dia olona be dia be miaino azy miteny. Fa ny Jesosy naseho anteto fa ny mahafinaritra azy tsy izy henoina fa izy miaino. Alléluia. Miaino ny rainy. Inona indray raha eo amin'ny programma ao amin'ny androany. Ahoana indray ny tokony atao. Ahoana indray ny hitaizana ny Petera reto. Ahoana ny nivanan'ny Jodasy io. Mety mbola afaka hiova izy indray androany. Mbola possible afaka hiova izy satria mbola misy antenaina ny androany. Raha manaiky izy. Fa tsy nanaiky moa izy. Momba n'ilay vavaka dia hozy Jesosy. Aleo ny rainy miaino azy. Andriamanitra miaino dia ambony lavitra no Andriamanitra mamaly. Teza nahitantsika an'izay teo amin'ny fasan'ny Lazarosy. Jaune 11:41 hozy izy raha eo misaotra anao fefa niaino ahy ianao. Lazarosy amin'io mbola ao anatiny. Ny fahasambaran'i Jesosy tsy eo amin'ilay miracle mitranga fa amin'ny fahafantarany hoe nanao fanekena ny rainy fa raha mbola miantso ianao dia miaino anao foana. Dia zao ilay izy asu confiance fotsiny entre anao miantso sy Andriamanitra miaino fa ny fotoana maliana dia fantatr'Andriamanitra izay mahasoa fa aza mitebiteby ianao amin'izay fotoana mahatery ianao avelo Andriamanitra andamina fotsiny. Fa raha tamin'ny fotoana nangatahanao dia misy koa fotoana amaliny fa ny fotoana angatahana egalina fotoana iainona. Tsy ny dossier mivaly fa ny dossier voaray. Tsy mahay nitehaka ho an'Andriamanitra. Possible ianao manatitra dossier fa tsy voaray. Kinona no valianao raha tsy voaray? Tenenina akaikinao inona no valianao raha tsy voaray hoe? Zay no mahatonga anao tokony hitsiky hoe teneno izy. Rehefa voaray ilay izy hoe fa tsy maintsy hivaly. Halleluja. Le Andriamanitra nandray ihany no amaly. Fa le toeran'ny fifalianao mihitsy tsy tian'Andriamanitra hiandro ny fotoana anomezany dia amaivaninao ny fotoana iainony. Fantatrao? Vao misento ianao dia efa miaino anao Andriamanitra. Fa tsy midika izany hoe tonga dia ho ataony eo ny eo satria tsy ianao ny mpanjaka fa izy. Satria ny hirantsika eto tsy hoe ianao mpanjaka, tsy ianao ny mpanjaka fa misy le izy ary Jesosy ny anarany. Dikan'izay tsy ny sitraponao no atao satria ny vavaka nampianaran'ny tompo tsy niteny mihitsy izy hoe ahoana izy tsy izy teny hoe raha naiza ny an-danitra ho masina ane ny anarako ataony hoe sitrapoko naiza naiza amin'izay tiako. Tsy izany ny vavaka nampianaran'ny tompo. Manana antoka fa vao mivavaka ianao dia niaino anao ny rainao. Zay aloha ny lesona eto androany dia afaka mirafitsika. Niaino anao ny Andriamanitra, miaino anao izy. Tsy be marenina izy fa miaino anao, fa mba matoky ianao ny fotoana mahamety hamaliny anao. Mianatra mihitsy moa tsika efa misy taona. Tsy haiko lasa izy moa le zanako teo fa teo izy teo.
Vetivety izy tsy hita dia vetivety izy dia hita. Sanak' Jesosy. Dia misy zavatra angatahany amin'ny mivady. Tsy fantany fa zavatra efa nisaintsainany amin'ny vady rehefa voaomana rehefa vonona fa miandro fotoana fotsiny ilay izy. Dia mandiny teny ianao hoe enao ary olombelona be défaut be manapaharatsiny io mbo misaina ohatr'izany manao surprise ho any zanakao maika ny babanao any an-danitra tsara rangahy izy fa aza mifanendrikendrika tsara izy zay mahatonga Jesosy mampianatra hoe ny tena mahafinaritra ane tsy le hoe iny le valim-bavaka fa le fahatsapanao hoe voarainao zay etaety zay dia mahatoky ianao amin'ny fotoana malino an'izy ataovy zay tianao atao fa na androany na rapitso efa mifaly dia misy tuyany kely fa raha androany aloha tena faly ahy any fa tandremo sao dia tsy mifaly ary tenenino akaikinao ho avy ane io valiny io efa voaray ane le fangatahany ary hitako Andriamanitra nanome anao faharetana aika mila faharetana kay entre an'le izy niaino sy le izy mamaly raha makany amin'ny restaurant ianao ka miteny le olona hoe vao miteny ianao hoe anaovy tongotromby le lanomby sy rambonomby anomby daholo zany le izy miaraka amin'ny tsaramaso voanjobory dia miteny le hoe 10 minitra dia ho atolotra eo dikan'izay efa nomanina hatramin'ny maraina mety efa vita tamin'ny alina mety ambony tamin'ny herinandro ambony zay aloha dia tsy ho fantatra ao fa raha miteny izy hoe afaka miandry adiny 4 ve ianao inona ny dikan'izay vao ny samborina le omby tsy haiko razonareo ve zany misy zavatra tsara be ao mba atiko zavatra ohatranao maharitra eo miangavy ianao mba hahery latsaka ambany loatra ny taha moral anao dia tsy rariny latsaka ambany loatra ampiakary ohatry ny ariary io aleo mihezana zany reta asio fifaliana ny isan'andronao tena sérieux zany aza atao misy zavatra mampalagy ianao zany manan'Andriamanitra ny enao ampianarin' Jesosy eto eo anoloan'ny fasana izy tsy mora ane zany amoaka olona efa maty zany fa namorainy Jesosy tamin'ny fomba fitenina tsy maty efa matory miteny zavatra pozitiva foana Jesosy tonga teo amin'ilay fasana raha eo misaotra anao efa niainao hainao ataovy azo antoka fa mino ianao fa rehefa nivavaka dia efa noenon'Andriamanitra anisan'ny fototry ny fiaina mpisaorana hibohiboky avy ao anatinao ny toky anananao fa zay niteneninao dia voarain'Andriamanitra sy noenony zay mahatonga anao tonga dia misaotra satria voaray daholo ny dossier avy aloha ny lanitra hitreten'ilay izy dia aza manahy ianao hoe tena vitany tompo ve betsaka ane zay tsy haiko aloha fa niany dossier nalefako tany tsy haiko ny ianao fa tena dossier zany matoky ianao fa ho raisiny an-tanana le izy jereny tsirairay avy le izy Andriamanitra tsy kamoka mody dinganina dia misy dossier tsy vita na misy dossier very tsisy dossier very zany satria ny olona very ary tadiavina eto ambony tany aza manendrikendrika an'Andriamanitra ho tsy mahay miasa ohatra ny tsotra anao aza mataora fa tsotra anao le izy ka ianao mahay miasa reny rehetra reny vavaka rehetra nataontsika reny efa noenon'Andriamanitra daholo reny rehetra reny le mbola andrasanao mandraka anao nefa tsy tokony le vavaka anao andrasanao fa tokony tompo ny mpanjininao lasa mahay misaotra sy mankasitraka amin'izay misy ianao rehefa siora fa zay vavaka nataonao lasa mifamatotra amin'ny fiainam-bavaka ao ny fiainam-pisaoranao satria fantatrao fa zay niresanao tamin'Andriamanitra reny ho valiany ara-potoana io fotoana io nefa misy ifandraisany amin'ny toetranao zay amin'izay pratika le fotoana zany tsy hoe misaotra Andriamanitra fa niaino hainao ary naoviana ina dikany le naoviana iny ataovy akaikikaiky koa iny naoviana iny iny le naoviana faritanao iny dia miankina amin'ny toetranao disponible hitan'Andriamanitra raha miova toetra ianao zao dia afaka hoasoan'Andriamanitra ny fankasitrahana zao tamin'ile vavaka zay noenony ary ho valiany eo amin'ny fiainanao tena kaikinao miankina amin'ny toetranao koa le izy hoe miova faingana hoe ny fisaorana dia ao aorianan'ny fahazahoana zay nangatahana
lehibe lavitra Andriamanitra miaino no Andriamanitra manome, satria tsy afaka hanome izy raha tsy maheno anao aloha. Zany hoe ny sofiny zany dia mahafatifaty kokoa noho ny tanany. Metsika devoir pasteur Njiva amorona tononkira momba ny sofiny. Tanana neva betsaka pasteur. Ny tananao betsaka zay. Hitanareo amin'izay ve le remarque? Andriamanitra miaino tsy dia tena resahana. Fa Andriamanitra mamaly amin'ny tanany iny ny tena mahafinaritra ny olona. Nefa disoin Jesosy zay fomba fijery zay. Fa amin'i Jesosy izy miaino ohatry ny teteny zany Jesosy hoe oreto raha nanongila tsofina izy iaino anao satria tsy ny olona rehetra ne no enony. Ohatry ny tena zavy Jesosy hoe izy ane mpanjaka izy le misy mpanjaka ataonareo iny foana. Fa izy ane tsy ny olona rehetra no enony fa ianao amin'ny mazanana vao miteny fotsiny hoe vao zay fotsiny to dia efa manongila tsofina Andriamanitra mangirizana hoe inona ny mahazo anao ry zanako. Any aminao ny fifantohan'Andriamanitra fa tsy any amin'izay manjoa anao. Zay mahatonga ny zavatra mampatahotra anao tsy kitihany fa le tahotra ao anatinao no esoriny. Allô. Raha misy satrapetsaka pasteur. Raha misy matotoa zao mipotra. Eto misy mandatry fa nga misy matotoa Jesosy ny teny fa zaho izy tsy matotoa. Dikan'izay misy zany le matotoa fa tsy Jesosy fotsiny. Raha misy matotoa mipotra ka matahotra ianao dia tsy le matotoa no esorin'Andriamanitra fa le tahotra ao anatinao no esoriny. Dia afaka hijoro amin'ny fahefahanao hiteny hoe miala matotoa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy hoe irariana mba hivadika matonton izy fa izy matotoa fa ny anaran'i Jesosy no atahorany fa tsy ianao. Fa ianao aloha mila hafatahotra vao afaka le mampatahotra anao. Satria Andriamanitra tsy miraika amin'le zavatra mampatahotra anao fa Andriamanitra mitaraika aminao. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ianao no mahatery an'Andriamanitra fa tsy zay manjoa anao. Androany zao raha mitondra problème am-bola ianao zay inoko mety tsisy an'izany eto. Dia tsy ny problème am-bola anao tonga dia régleny. Fa ianao malahelo anatin'le problème am-bola aloha ny vahany. Dia ianao sambatra tsisy vola. Eto tsy misy avereny zay teninao zay fa tsy tiako. Ho averiko le izy na tsy tianao ary. Programan'Andriamanitra ny fahasambaranao tsy hankina amin'ny tahambolanao ao am-posinao. Na misy ao na tsisy ao tokony isy fifaliana mandrakariva eny amin'ny tarehanao. Satria fantatrao fa raha misy ao ka mahazaka an'izay ilainao dia raina ny tompo. Raha tsisy ao ianao koa be caprice raha teo tsy mahazaka an'izay ilainao fa ny tompo mahavita an'le izy te ilaza aminao fa jereo ne tsy ny ampelatana moyen le izy. Amin'ny fotoanan'ny crise tsisy moyen mihitsy ny valian'Andriamanitra vavaka le mpianakavy miaraka alefa ny andafy. Olona anankiray alefa ny efa ohatrinaka maika mpianakavy. Fozy Andriamanitra hoe andrasako anatin'ny crise tsara mihitsy mba hamantaranao. Fa tsy rehefa mandeha ny tsena no mandeha ianao. Ny tsena mety tsy mandeha fa ianao mandeha. Zay izy ny atao hoe finoana pura tsy mitapoka. Raha ianao zany tonga eto le mivavaka hoe Andriamanitra misaotra anao fa misy 2 milliards atao posiko. Vavaka aloha zay fa tsisy an'izany aty zao aso dia misy miandry anay vavaka. Maheno tsara daoly fampianaram-bavaka isika eto. Dia miteny ianao hoe misaotra Andriamanitra fa misy 2 milliards atao posiko. Ta io ny programme eritreretiko atao fa reto ny tiako atao amin'reto. Zay nomenao. Inona moa zany ny finoana dia ampiasaintsika an'ilay izy rehefa masaka ny entana efa vonona ny inona. Ny fanampian'Andriamanitra mba ho tanteraka sy ahomby ny programme avy amin'izay vola efa misy. Fa ny tena finoana le iainantsika fanantenana lasa lavitra be. Ny ao an-tanana tsisy fa ny ao anatin'ny fo feno Andriamanitra. Tena kaikanao possible tsisy ninninina ianao fa tanteraka ny fanirianao tsy mahay mitehaka ao an'Andriamanitra. Atreo Getsemane talohan'ny fandraisana ny alina zay namadiana azy mbola nitokana ny vavaka Jesosy satria tia fanatrehan'Andriamanitra. Tsy le fanatrehan'Andriamanitra hitokanam-bavaka ihany fa le fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminy. Faly Jesosy fa miaraka amin'ny foana ny rainy. Afaka handrean'izay fahasambaran'izay ve zasy ianao. Tsy hoe mety zay atao
ataoko ty ary Jesosy na teny ambony sambo nisy tafiotrana nakana ny sambo. Ataoko ty misy olona 5,000 tonga eo milomena sakafo nefa mivolan-kesy tsy misy. Centre mila aloha. Sono en croisade mila lefa. Nefa ny olona mpanaraka noana. Misy zavatra tsy mandeha zany. Dia zany ve miprofa eo Andriamanitra? Tsy azonao faritana amin'izany ny fisian'Andriamanitra sy ny tsy fisian'Andriamanitra. Ny ao anatinao no tokony hitsatra sy feno fiadanana satria fantatrao fa tsy fantatra zao tontolo zao satria tsy hitany na fantany. Fa ianareo izy ny mahafantatra fa eo aminareo sy ao anatinareo. Tena mila miteny reny ianao misy fotoana. Mila miteny reny ianao za tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Misy Andriamanitra eo amin'ny fiainako. Na za rery ny atao trano, mijery fitaratra za no hitako fa tsy za rery ny atao trano. Andriamanitra miaraka amiketo. Tsy mila volon-damosina mitsangana ny proof fa eo Andriamanitra. Possible tsy handre sensation ianao. Iza toetra ny finoanao mantsy izy. Tandremo dia zatra hoe za rehefa tonga ao dia tena le amin'ilay fiankofana iny tena misy amin'izareo ireo tena mahay mampiditra. Misy tsy mahay. Fa izy ianao no miteny fa tsy mahay aloha izy. So dia ianao tsy tafiditra na dia efa mahay ilay ampiasain'Andriamanitra. Zatao an'izany. Tena marina tena amin'izay ilay défaut zany. Rehefa ihanina amin'ny tena tonga dia reky raha vao ihanina vao aminao fotsiny vao zay teto dia tafiditra be fa le anankiray efa ira 5 fa tsy tafiditra mihitsy ok anao mbola anaty bus anaty fiara dia efa tafiditra. Misy fotoana omen'Andriamanitra fahatsapana ianao hoe eo izy. Misy fotoana maheno fofona tsara be ianao, misy efa nahino an'izany ve? Tsy maninona. Misy fotoana maheno fofona tsara be. Dia antanina daholo ny olona rehetra tsisy manao ranomanitra. Ianao koa tsy manao ary tsy mitovy amin'ny ranomanitra ao ilay izy. Fofon'Andriamanitra, anitra Kristy, misy zany fa tsy zany ianarantsika hoe kipe masinao dia sakafo ny lavakoronao fa hivavaka. Tsy Andriamanitra afaka ampafantatra anao ny anitrany. Fa tsy izay no ianarana dia ho terena ianao andre. Fa tsy hoe tsy mandre ianao dia tsy eo izy. Any amin'izay ilay mila tandremana. Tsy hoe tsy tonga indray dia ohatran'ny tsy eto izy zany. Misy fotoana indray renao mihitsy ny hoe misy personne hafa eto re zany. Fa tsy formule ilay izy hoe rehefa renao ohatran'ny somary mangiritsina avy any amin'ny akikely tanina droite dia manomboka miakatra eto dia eo amin'ny 3 tsy formule ilay izy. Fa relation personnelle sy communion no tompony afantaranao ilay izy. Nefa mbola tsy tian'Andriamanitra koa ny hitoky amin'ny volon-damosinao mitsangana sy tsy mitsangana. Fa misy fotoana tonga eo ianao ohatr'izao ny paozinao. Le ira zany efa mampiditra be ianao efa tena paster jiva ve efa tena efa lasa ianao sy tafiditra. Ohatra mbola tsy eto izy tena tehiteny aminao fa efa teo foana izy. Eny mbola tsy nisokatra kory ny trampokon'olona dia efa teo izy. Izy anie tonga aloha miandry antsika eto sy tehaka mafy antompo moa. Enoy tsara ny fanatrehan'Andriamanitra efa tonga leo amin'ilay toerana izay nanaova amin'ny fanekena. Izy anie ny miinvite fa tsy hoe ianao no manasa azy ho tonga eto. Izy angeny nanao an'ity fotoana isaky ny sabotsy maraina ity. Dia aninona eto ary nareo mianaka. Aninona eto. Fampijerijery fotsiny. Hirahira fotsiny eto tsika. Ka misy fiainana izay tian'Andriamanitra ho ampitainany aminao. Tiany ianao hanahaka azy. Niditra teto ianao olona. Miala eto ianao olon'Andriamanitra. Amen. To dia re mihitsy hoe misy toetra miova ny anatinao any. Raha kizikizikizy ianao niditra teto miala eto ianao raha malemy fanahy. Amen. Dia zao eo foana izy na tsy mahatsapa ary ianao. Fa Jesosy no teny eto. Ozy izy Jaona 8:29 narany tompo. Izay naniraka ady eto amiko. Tsy nandao aho irery izy satria manao izay sitrany. Satria za manao izay sitrany mandraika hariva. Nandre fahasambarany Jesosy n'aiza nalehany. Ninona condition nandehanany satria fantany fa miaraka aminy eo ny rainy. Anisan'ny mafy indrindra iainan'ny olona dia ny fahatsapany faharery izy. Na feno vola ara ny armoaranao
mbola hitrangy zany amen sokafana tena miraraka fotsiny misy manao zay ofinare zany tompo tsy afeno ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka aminao mihitsy ireny mampitapy ny olona ny fisiany zavatra be dehibe sy ny fahatsapany fahabangana ao anatiny satria tsy vola mihitsiny no ameno anao fa Andriamanitra tsy ny zavatra irinao fa Andriamanitra ho azavaiko misy zavatra irinao anankiray azonao iny tondro maso fa miova indray le faniriana akoatra ny vady iny nomen'Andriamanitra anao dia mifantoka ianao amin'izay nomen'Andriamanitra anao fa fitaovana andresako ohatra hoe mahazo fiara ianao le fiara le farany tengenanao indray mandeha indroiny a indrindrindrindra hoe somary nandalo le mpanolo-bodirindrina nitondra n'le hika farany ka tsy ampy fifantohana amin'ny tompo ianao dia lasa ohatrany hoe indray koa manaraka tsy mety tapitra io faniriana io fa afaka taperina io ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra raha Andriamanitra ny irinao dia tsy misy zavatra fa irinao mihoatra intsony no Andriamanitra dia tia ny avantage le izy tsy ampahory ianao izay tsy misy eo amin'ny fiainanao zay le hoe horenao le fahasambarana ny fahasambaranao amin'i Jesosy zany a sambatra ianao na dia mbola misy marary ary eo amin'ny vatanao sambatra ianao na dia renao ohatra mbola voafetra ny eo an-tananao misy zavatra tianao atao fa tsy afaka ataonao satria tsy hanananao nefa sambatra ianao satria renao ny fisian'Andriamanitra ao anatinao sy miaraka aminao mahita olona sambatra miala eto rehefa avy eo mahita olona endry mahay mampiasa ny fahasambarana napetraka Andriamanitra ao anatiny mba tsy ho karazan'olona rera-dava ianao tsy natao tsy noforonina ho reraka ianao ny foronina ianao a hanome voninahitra n'Andriamanitra sy hidera azy aleon'i Jesosy communion toy izay mission le teo a aleon'i Jesosy vavaka toy izay fahagagana eto indray aleon'i Jesosy communion toy izay mission mety tsy ho ela angambany a tsy fantatro a mety hovaina inarantsika tsy atao hvkl-mission ntsony atao hvkl-communion tsika koa tia miova anarana raha teo fa tena aseho an'i Jesosy mihitsy ny hoe aleo ny miombona amin'ny rainy toy izay manao a zay ampanaoviny rainy sao dia ny farisiponao anao ny asan'Andriamanitra atonga anao anadino ny fiombonanao amin'Andriamanitra aleo raha tsy vita ny asany fa miombona tsara ianao toy izay ohatra ny vita ny asany a fa adinonao le fiombonana tena kaikinao aleon'Andriamanitra ianao miombona aminy hoe avereno sambatra miombona aminy hoe zay vao miatrika asa hoe raha andeha hiatrika asa tsika na ho andreo izay hiatrika asa eto toerana mivavaka nareo izay hiatrika asa andeha any tokoa ataovy azo antoka fa tsara ny communion anao vao mandeha ianao manao mission tsy ianao tonga any no mahafaly an'Andriamanitra fa ianao miombona aminy na eto toerana ianao a na eny an-dalana na efa tonga any tandremo ny fiombonanao amin'Andriamanitra mikatsaka ny fankasitrahany ray isan'andro Jesosy ozy izy za manao zay sitrany mandrakariva ny fahasambaran'i Jesosy dia ny fankasitrahan'Andriamanitra rehefa ankasitrahan'Andriamanitra Jesosy dia faly be Jesosy hoe wow nankasitrahany raiko a tamin'iny zavatra nataoko iny zavatra anankiroa no hitako aloha voalaza ny epistily a azahoana ny sitraka avy amin'Andriamanitra fa tsy misy azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana rehefa manao zavatra sy rehefa miaina dia asio finoana ny fiainanao minoa ianao mba minoa ny teniny minoa an'Andriamanitra minoa ny vavaka nataonao minoa fa ny zavatra ho ataonao dia andeha zay le finoana aza siana tahotra aza siana fanahina faly Andriamanitra ary ankasitran'Andriamanitra ny fijoroanao ampinoana dia amin'ny boky ny Romanina koa izy miteny hoe fa tsy misy sitraka avy amin'Andriamanitra ozy izy a zay mandeha amin'ny nofo mianara mandeha araka ny fanahy dia ho voarainao ny fankasitrahan'Andriamanitra fantatry Jesosy fa inona ny mampalahelo ny rainy ny fanahy masina dia malahelo rehefa mora tezitra feno lolompo misy fankalana ary tsy mamela heloka ianao dia fantatry Jesosy zay dia nitandrina an'izay izy ao anatin'izay le fahasambarana ianao ihany koa afaka andre fahasambarana rehefa hitahiry ny fonao tsy mora tezitra
tena kaikinao ianao mitahiry ny fonao tsy mora tezitra hoe nkasitrahan'Andriamanitra hoe dia horenao le fahasambarana hoe amen. Luc 22:42 naran'i Jesosy, raha eo raha sitraka ao dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anino atao fa ny anao. Mafy indrindra tamin'i Jesosy izy tafasaraka tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Kanefa mahavariana aleon'i Jesosy indray mission toy izay présence, ampiditra anao hisitraka an'ilay présence. Nafoin Jesosy ny zavatra tiany indrindra dia ny eo amin'ny fanatrehany iray mba hahatonga anao vovonjy afaka hisitraka ny zavatra mba tiany ihany koa. Sarobidy amin'i Jesosy izany ianao afaka mifandray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra io aza mahivanina. Nisy ny sakra teo amin'ny toeranao. Jesosy efa Nazareta anao anarana. Tsy mora hoy aho na tonga anao ho afaka mifandray amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Jesosy nanao sakrifisy ho tafasaraka amin'ny rainy mba hahatonga anao tsy ho mora misaraka amin'Andriamanitra. Raha fantatrao ny sarobidin'izany dia tsy hanamaivana ianao ireo karazana ady misy izay mitady hampisaraka anao amin'Andriamanitra, fa hijoro ianao dia hiteny tahaka an'i Paoly hoe na inona izy dia maninona tsisy hasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy. Ho hitanao ny fahasambarana ambadik'izay fijoroana izay. Tsisy inona mandeha amin'ny fiainanao fa renao misy hoe tsy tafasaraka amin'ny fitiavan'i Kristy ianao. Tena hafa iny journée iny. Tsotra aminao fa tonga dia mijoro ianao afaka miteny amin'izay hoe misia an'izao rehefa avy eo. Afaka fangian'Andriamanitra ny fisiany izay satria olona mijoro no miteny ampinoana. Amen. Nametraka ny sarobidiny communion ihany koa Jesosy. Communion sy ny fanatrehan'Andriamanitra. Fatany loatra fa izy sy ny rainy dia iray ihany. Ozy izy amin'ny Jona 2:30 naran'i Jesosy, za sy ny ray dia iray ihany. Jona 5:19, ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Faly amin'izay mahafaly an'Andriamanitra, tezitra amin'izay mahatezitra an'Andriamanitra. Tsy miresaka tsika eto nisy fagagana ny tranga, fa miresaka tsika eto hoe nahatsapy ianao fa tena tafiombona amin'ny rainao. Ny atao hoe fiombonana dia anisan'ny fahatsapanao hoe en commun accord avec Dieu ianao, izany hoe miteny zavatra Andriamanitra dia d'accord ianao. Tsisy fanoherana ao anatinao, tsisy adihevitra. Dia te hilaza aminao fa ao anatin'izay misy fahasambarana. Le voalohany teo tia fanatrehan'Andriamanitra Jesosy avereny hoe za koa tia fanatrehan'Andriamanitra hoe. Faharoa mijoro amin'izay nilan'Andriamanitra azy izy, mijoro amin'izay nilan'ny rainy azy. Jona 4:34 dia manambara anaran'i Jesosy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Sitrapon'Andriamanitra fantatry Jesosy dia ny mandeha mitory any amin'ny ondro veriny Israely. Fantany tsara fa ny mission nankin'ny rainy taminy dia hitory amin'ny ondro veriny Israely. Dia faly Jesosy manao an'izay mission izay. Sambatra Jesosy eo amin'izay nilan'Andriamanitra azy. Dia ilaza aminao ihany koa afaka andrean'izay fahasambarana izay ianao rehefa fantatrao izay ilan'Andriamanitra anao. Nanaitra teo ny mpanompon'Andriamanitra, fa raha misy ozy izy ny fanomezam-pahasoavana, fanara ihany, fanompona ny tompo ray ihany, asa maro samihafa fa Andriamanitra ray ihany. Fantaro izay toerana tokony hisy ianao, aza maivanina izay poste izay, fa eo no anendren'Andriamanitra anao. Ataovy mpifaliana dia ataovy mandre fahasambarana ianao indry eto ny ilan'Andriamanitra. Zay ny ainan'i Jesosy. Matthieu 15:24 amin'aran'ny Tompo, tsy ny rana afa-tsy ho amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Mila mitsangana ianao mandeha amin'izay nandrahana anao. Ohatry ny nataon'i Jesosy. Inona ny nataon'i Jesosy? Nitety tanàna izy, nitory, na mpianatra, na nasitrana, na nova-panota, na mpitsahatra ranomaso, na maly fanontaniana, nijoro teo amin'ny antom-pisiny. Luc 19:47, ary Jesosy dia nampianatra isan'andro. Hatramin'ny farany Jesosy ny rassure fa sitrapon'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra nataony. Tsy tokony hisy fantany tsara fa tsy tokony hisy mpianatra voasaringotra eo amin'ny hazo fijaliana ka hiara hiantona aminy. Fantany tsara izany. Fantany ihany koa fa rehefa misy olona milady aminy dia tsy tokony mamaly izy mba hatateraka an'ilay programa mpamonjena. Mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra azy. Anisan'ny fahasambarana ry havako dia ny asa vita sy asa ny ilaina.
mino fa inainao ry matsapan'izany e. Rehefa misy zavatra nankina taminao ka vita dia ohatry ny mandre fitsaran'izay hoe wow vita le izy. Iny mihitsy le fahatsapana fa le asa nasain'Andriamanitra, le andrasan'Andriamanitra ho ataonao ataovy azo antoka fa vitanao zay tokony natao. Ary miaraka amin'izay aoka ho ao anatiny koa fahatsapana fa sambatra ianao rehefa navita asa ny ilaina. Ohatra hoe bata rano ianao dia ty misy rano, toy ny olona hoe mipopy areo mandeha tsara ko tsy ilaina io, dia horenao fa tsy ho sambatra ianao satria ny zavatra nataonao zany kay tsy ny ilaina. Tenenino akaikinao manaova zavatra ilain'Andriamanitra hoe azotsika ve zany. Hoy ny tompo amin'ny Jaona 17:4 naran'i Jesosy, za efa nankalaza anao tetỳ ambony tany, vitako ny asa nomenao ataoko. Jaona 14:10 ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Zavatra mahavariana eto ny définition fankalazana amin'i Jesosy asa vita. Ny définition fankalazana nefa ny fiangonana fiankofana sy fiderana. Anandra-tanantsika ankalaza an'Andriamanitra. Asan-drato ny ira fankalazana fa ny tompo ny fankalazana asa vita. Ohatra teteny Jesosy hoe aza mankalaza aloha raha mbola tsy vita le asa, fa mifahavitan'le asa no endrika ankalazanao an'Andriamanitra. Matoa nefa Jesosy nijoro teto hoe vitako le asa, dikan'izay azo fitaina le izy ary nomeny le secret tsy zany manao an'le izy fa Andriamanitra mitoetra ato amiko no manao an'le asa. Tenenino akaikinao afaky ny hovitaina le asa hoe dia avereno Andriamanitra ao anatinao no manao an'le asa hoe. Tsy haiko razonareo ve le izy azo hoe faly Jesosy mahita ny olona sitrana, mahita ny olona afaka. Zany le hoe mijoro izy teo amin'izay ny ilan'Andriamanitra azy. Asan'ny apôstôly 10:7 maran'i Jesosy, Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery nandehandeha nanao soa. Inona kay ny ataonao rehefa mandehandeha ianao? Fa Jesosy rehefa mandehandeha dia manao soa. Tena tiany mihitsy ny mahita an'le fiainan'le olona miova. Ny fahasambaran'i Jesosy dia mahita fiainan'olona miova. Afaka hatsapan'izay fahasambaran'izay koa ve ianao satria eo koa anisan'ny ilan'Andriamanitra anao. Raha vao manao zavatra tsara ianao, le manao soa, manompo sy mahasoa ny hafa dia andre fahasambarana ianao. Zay ny mahatsara manompo an'Andriamanitra, misy fahasambarana eo ambadika manompo an'Andriamanitra. Tsy le valim-pity mpanompoana ny resahako fa le ao mpanompoana mihitsy renao hoe wow, eto mpanaovana ny zavatra ilain'Andriamanitra, eto mpanaovana soa olona be dia be tsy fantatro iaino zany fiainana zany dia toy izy rehefa miaina an'izany ianao. Faly Jesosy ary sambatra be izy rehefa mahita mpanota very voavonjy sy hity indray, ary mihintsika fa mahita izy eto androany ary ahita izy mandritry ny croisade miaraka amin'ny fiombonana Majanga anaran'i Jesosy. Luc 7:34 dia voalaza fa Jesosy sakaizan'ny mpamory ary sakaizan'ny mpanota. Luc 15:6 hozy izy ny tompo, avy ary faly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Mihoatra noho ny fanasitranana, izay indray misy valeur indray eto. Mihoatra noho ny fanasitranana dia faly Jesosy mahita ny Zakaios niova fo, nahita Matio mpamory lasa mpianany, nahita Maria Magdalena mpivarotena lasa afaka, lasa vehivavy mendrika ary tsy miverina intsony tamin'ny asa ratsiny. Zany ny force anananan'i Jesosy hiaritra azo fijaliana, te hita fiainan'olona be dia be miova izy. Tsy hoe fiainany miova, izay amin'izay le izy. Tsy hoe fiainantsika iova ny antenaina, fa manantena ianao fa fiainan'ny hafa afaka iova. Amen. Fahatelo ny aina ny révélation izay nomen'Andriamanitra azy Jesosy. Matthieu 11:25 dia manambara anaran'ny tompo, mideranao araiky tompony lanitra sy ny tany, mideranao faly be aho izy. Nafeninao tamin'ny endry sy ny manantsaina zany zavatra zany, fa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Dia mbola miteny izy amin'ny Luc 11:28, sambatra, izay amin'izay izy, heureux, sambatra ny mihaino teny ka mitandrina azy. Raha voatandrinao le teny dia isy fahasambarana renao ao anatin'ny fonao. Jaona 13:17, sambatra nareo raha manao izany. Mahafinaritra an'i Jesosy mihitsy le hoe zao no lazain'ny rainy dia sady hiainany le izy. Ataovy an'izay koa ny ao anatinao,
inona ny tenenin'Andriamanitra dia iaino fa ho sambatra ianao eo am-panaovana ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra taminao. Anisan'ny tena mahafinaritra an' Jesosy koa dia ny hoe fantany fa anisan'ny tenenan'Andriamanitra zavatra manokana izy. Zany hoe nahazo zavatra manokana tsy fantatry ny daholobe. Ianao fiangonana e zany fa ho anao fiangonana e zany fahasambarana zany. Misy zavatra manokana ny tenenin' Jesosy taminao ary tia ny hozaraina ho an'ny hafa ihany koa fa tokony ho tsapanao ny asarobidin'ilay izy. Fototry ny fiainam-pifaliana ny fahafantaranao fa mahafantatra zavatra mihoatra ianao noho ny daholobe. Tokony ho faly ianao fa ny tenenin'Andriamanitra secret manokana. Afaka mahita ny fifaliana ao anatin'ny zavatra heverina fa kely mandalo ianao satria fantatrao fa ao anatina zavatra kely anankiray mitranga ara-potoana dia misy fifaliana azo avoaka. Zay mahatonga le hoe ny zavatra tsy nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Tena kaikanao ao anatin'io ady io hoe misy fifaliana miafinao tian'Andriamanitra iainanao hoe ao anatin'io lalana sarotra io hoe teneno izy misy fifaliana miafinao hoe tian'Andriamanitra iainanao hoe zay mahatonga antsika afaka hifaly mandrakariva satria manomboka misokatra amin'izay ao anatiny hoe wow ao anatin'ity zavatra ity zany zao misy zavatra azoko hifaliana. Amen. Tonga ty ianao zao dia asio fifaliana. Miala eto indray dia asio fifaliana indray amin'izay programa rehefa avy eo. Ka le programa rehefa avy eo ne pastera tena tsisy hifalio le tsy misy rehefa avy eo. Mety mbola tsy azo zavatra teneniko izany fa mahita hirika hifaly amin'izay misy sy mitranga eo amin'ny fiainanao ara-potoana fa tsy miverina indroa io. Efa teneniko anao foana fa raha mbola kely ny zanakao azonao trotroana. Fa rehefa ngeza be ohatry ny omby io tsy azonao trotroana fa potsotra eo ianao. Dikan'izay voafetra zany ny fahafahanao mitrotro. Araroto dia ny mbola kely io trotroy. Zay le tiky teny dia hifalio. Exemple anankiray zay. Alléluia. Andriamanitra dia tsara. Zany ny révélation azon'i Jesosy, fantatr' Jesosy, iainan'i Jesosy, fantany tsara fa Andriamanitra dia tsara, tsara ny rainy. Ianao koa tokony sura fa tsara ny Andriamanitra ao. Tena kaiky ianao sura ve ianao hoe fa tsara ny Andriamanitra ao hoe. Hozy Jesosy eo Marka 10:18. Nahoana nataonao hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsiray ihany anie Andriamanitra. Confirmen Jesosy ny Salamo 119:68 fa tsara ianao sady mpanao tsara. Rehefa fantatrao fa tsara Andriamanitra dia manomboka miova amin'ny fiteninao, manomboka miova amin'ny fijerinao, manomboka miova amin'ny fisainanao satria ampifandraisinao amin'Andriamanitra dia lasa manana antony ianao hisaintsaina zavatra pozitiva foana satria fantatrao fa raha miaraka amin'Andriamanitra tsara ianao tsy maintsy tsara foana ny zavatra mitranga eo tsara ny fiafarahana io tsara ny ao ambadika io tsara indray zao ny androany tsara ndray le omaly io fa za fotsiny ohatran'ny gizitizity no omaly fa tsara iny anie fa tsy nisokatra tsara fotsiny saiko. Tena marina zany reto. Misy zavatra tsara ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika fa indraindray tsy manam-potoantsika hisitraka an'ilay izy dia menomenona manantena tsara tsy hita amin'ny maso nefa ny eo ara tsy haintsika misitraka an'ilay izy. Tena kaikanao misy zavatra tsara amin'ny fiainanao io zao hoe. Amen. Misy révélation nomen'Andriamanitra fa vonona mialoha amin'ny fanorenana izao tontolo izao. Ozy Jesosy eo Matthieu 13:35. Anambara zavatra izay nafeninatra izay nanorenana an'izao tontolo izao aho ozy izy. Anisan'ny mahasambatra ozy Jesosy, sambatra izay mahafantatra fa reto zavatra reto efa vonona mialohan'ny création de l'univers. Dikan'izay toko be zany le izy hoe raha fantatrao ny fisian'ireo fony mbola tsy nisy ny tany sy ny fampahoriana misy eto ambony tany dia manomboka itsika ianao hoe tsy maka izy io. Ohatra Jaona 17:24 naran'i Jesosy raha eo tia ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Hainareo dikan'izany ve mbola tsy tonga teto ambony tany akory ianao dia efa tian'Andriamanitra. Mbola tsy tonga teto ambony tany akory ianao, mbola tsy nisy akory le tany avianao, mbola tsy nisy akory ianao namboarina tamin'le vovo-tany eo ambonin'le tany dia efa tianao Andriamanitra. Ka tsy haiko inona no mampakivikivy ianao raha nisy olona ny teny fa tsy tianao. Tsy mampaninana tsy tiany ary ianao. Misy anankiray izay efa ela be ny tianao. Azo dina fanina izy.
ny Andriamanitra ao tsy vao tamin'ny herinandro ny tianao fa fomba mbola tsy ary zao tontolo zao dia efa tianao izy. Afaka itokisana ve zany fitiavana efa ela be zany? Raha zay no tsy mitoky amin'ny fitiavan'olona. Mbola tsy nidofotra tamin'ny fitiavan'olona nga ianao? Ny fitiavan'Andriamanitra tsy mampidofotra zany. Fitiavan'Andriamanitra tena vatolampy azo itikina, ary izy rehefa nyteny fa tianao tonga dia mirasuraka izy fa tianao hatramin'ny farany. Ainareo ve atao indry zany? Rehefa mandeha amin'izay zao miatrika fiainana. Hitanao zay mahatonga Jesosy tsy kivy. Ozy izy Herôda, tsy tiako ianao. Dia nitsika Jesosy, fa ny raiky tia fony mbola tsy ary zao tontolo zao. Tonga avy any koa Pilato, tsy tiako ianao. Fa Jesosy tsy maninona fa ny raiko efa tia fony mbola tsy ary zao tontolo zao. Niza tsy tia eo ataovy azo antoka fa fantatrao fa le tompon'izao rehetra zao tompon'ny hery, le mahavita ny zavatra rehetra, izy tsy niteny hoe tsy tianao fa izy niteny fa tianao. Raha fantatrao zany dia tsy ho kivokivy miatrika fiainana zany ianao, ary tsy ho reraka ao anatina problema mpitiavana zany. Satria fantatrao fa misy anankiray ity tsy mivadika, azonao metrahana ny fonao, ary afaka raisy ny fonao, tsy ho potipotehany fonao ry havako. Misy anankiray zay tsy hanapotipotika ny fonao, tsy handratra ny fonao zany mandrakizay izy. Jesosy avy any Nazareta no anarany, omeo azo ny fonao. Mila vavaka satria aorinan'izao vanim-potoanana propagande sy élection zao dia misy fon'olona be dia be oentina mbavaka indreny zao atsoatsy. Andraikitsika fiangonana zany. Ametraka fo aman'olona indray, efa fantatra Baiboly efa miteny. Ametraka fo amin'ny fampanantenan'olona indray, dia inona nefa rahan'izay? Tsy maintsy fahakiviana indray, tsy maintsy isy ankoatran'izay ne. Apetrao amin'Andriamanitra izay nampanantenainy ny fonao, fa izy no afaka hanefa izay niteneniny fa tsy olona. Tsy tahitry Jesosy ny fantatra Jesosy fa ny fitiavany rainy azy tsy vao zao. Ny rainy tsy niteny hoe tiako ianao satria nidina, fa ozy izy ny rainy tiako ianao na dia mbola tsisy programa aza. Tsy programa ny tiavan'Andriamanitra anao, tsy hoe nanokana fahafahana ianao ary nanao sakrifisina fotoana sy congé sy permission dia andeha any Majanga dia hoe satria ianao any Majanga dia tiako ianao. Tsy zay le izy, fa na mandeha ianao, na tsy afaka mandeha ianao, na mijanona ianao, tiana ianao. Tsy tian'Andriamanitra ho kivy ianao avy amin'ny fiheveranao fa narina ianao, tsy manara ianao zany izy. Efa tia ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao. 1 Corinthiens 2:7, ny fahendren'Andriamanitra izay nafeniny fahavoatendrin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovana an'izao tontolo zao. Ny fahendren'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra dia efa vita melohany fanorenana an'izao tontolo zao, hampiarana an'ilay fahendrena. Dikan'izay tsy makay izao tontolo zao sy ny fampahoriana, isaory izay mitranga sy miseho ary izay avelan'Andriamanitra iseho, fa ao ambadika ireny miasa Andriamanitra. Tonoa izy niteneniny io 9:4 io, tsy nahalala an'ilay fahendrena mpanapaka an'izao tontolo zao, fa raha nahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra. Misy zavatra izay ne navelan'Andriamanitra nitranga teo amin'ny fiainanao no heveriny devoly fa fandreseny. Anko fa reny fomba namadian'Andriamanitra an'ilay izy ho voninahitra sy fahagagana azo fitiaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Jereo Baiboly arina naty lavako Josefako, amidy ho andeviko. Aniny zay. Ozy Andriamanitra hoe merci. Zao tonga dia lasany Egypte izy. Satria any mihitsy izy nataoko mamiratra. Aoka ianao ho kalma tsara miatrika an'io lalovanao androany io. Misy farany io. Ary Jesosy le farany. Amen. Ary ao ambadika izay farany izay amin'ny maha Jesosy azy, satria tsara izy dia ho tsara le farany. Mampitandrina anao fa izy surprise tsara io. Any amin'ilay tsy apozy satria izay mihitsy ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'Andriamanitra tsy any amin'ilay takatrao fa any amin'ilay ohatrany tsy tianao mihitsy ny tonga dia hidiran'Andriamanitra tsera. Eo amin'ilay tsy apozinao mihitsy ny tonga dia miseho Andriamanitra hoe zao neny no maniko ao ambadika ity. Ty situation ty. Alléluia. Farana fantatra mpanapaka an'izao tontolo zao, tsy nomboan' Jesosy nanenina izy. Esory indray le fantsika dia velomy ataovy inona le esory ambony hazo fijaliana iny Jesosy dia inona ty? Inona asio électrochoc dia alao hiverina velona izy fa tsy tokony ho maty izy.
Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana mitsikitsika fotsiny. Vononareo tsara izy. Zay mihitsy ny planiko. Fa raha tsy maty izy, tsy voavonjy ny zanak'olombelona. Avelan'Andriamanitra hitrangana izy fa ao ambadika ao mbola sous contrôle ny Andriamanitra ao. Mahery rangany Andriamanitra ao a. Zany zavatra mahafinaritra amin'i Jesosy a, izy micontrôle io, tsy le miseho be. Tsy le miseho be mihitsy hoe io izy, fa le any amin'le miafina tsisy mahita iny izy ny contrôle ny zavatra rehetra. Dia ianao tia nitsahatra ao anatin'izy le micontrôle ny zavatra rehetra. Fa indraindray ianao zanany iray no mitebiteby. Nefa ny rainao efa mikarakara ny ambadika dia ianao indray no raha mety ianao. Nefa Andriamanitra efa manomana surprise tsara be. Iza moa manapora amin'ity farany taona ity hijoro Andriamanitra hamaly amin'ilay zavatra anankiray izay efa ela be nandrasanao fa misy fo izay tiany Andriamanitra ho hita fotsiny ohatran'ilay fon'i Jesosy sambatra be fotsiny mahatsapa hoe any izay Andriamanitra efa miasany amin'ilay tsy takatry ny saiko. Tsy hamitaka any izy satria za koa tsy hamitaka azy. Tsy andao izy. Nantoy an'izay satria za koa tsy andao azy. Tsy taitra Jesosy miatrika izy Jesosy ao anatin'le samborona mihitsiny. Vao samborona Jesosy dia fantatra Jesosy le planiny. Raha tsy samborona izy mantsy tsy antony amin'ny hazo fijaliana. Tsy mety mantsy raha ohatra ka hoe avy miady miaramila dia okey raha neto dia antony arangaha. Antony arangaha rehefa tena tsy mety. Ho gaga aloha le ary tena misy force be mihitsy izy zany a. Fa mody manao resy. Dia gagagaga ilay miaramila mamatotra. Tsisy hery mihitsy izy zany. Tsy fantany. Efa planina. Tiako ianao anao an'izao valio kely atao an'izao. Hetsiketsika kely ny volomasonao efa ela ianao tsy nahetsika an'izy io. Isa roa telo. Tenenino akaikinao efa planina ireny hoe. Tsy ahapozinao anie ny zavatra omanin'Andriamanitra ho anao io e. Ianao zao tonga eto ohatran'ny tena ohatran'ny soulagé, tsy soulagement ny ilainy eto fa délivrance. Ohatra tena mahafinaritra mihitsy, tsy fahafinaretana ilay ilainy eto fa fiainana. Fa misy zavatra izay tena hiteny ianao hoe Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy ao. Misaotra ny amin'ireny zavatra ny lalovako be dia be ireny fa aika raha tsy nisy an'ireny tsy hitako ity zavatra omenao androany ity. Wow! Eny mety mbola taninady ianao dia mbola miteny hoe isan'izany zany aneriana kely ihany. Fa ahoana aloha ny androany? Ny androany aloha mifalifa fantatrao fa misy izany. Tsy rehefa mitranga izy hoe alleluia tazan'ny masoko ny fahendrenao miasa. Le izy tsy tazanao mihitsy ny tian'Andriamanitra mpitsahatra anao hoe ahoana tsara moa hoe ahoana moa basa le any ambadimbadika any ianao miasa. Ahoana moa le any ty boboka efa lasa moa dia tsy afaka. Ahoana moa ny tononkiriny? Aly anankiray le hoe any efa miasa ianao any ho any. Ahoana tsara hoe any ho any miasa ohatran'iny. Isan'andro ataovy azo antoka fa mahita amin'ny masonao fa any ho any Andriamanitra efa miasa. Any amina sehatra sy domaine tsy takatry ny sainao efa miasa Andriamanitra. Jesosy zany niteny ny raiko izy miasa mandraka androany ary za koa miasa. Zay koa mahatonga anao tsofina rano ndana miasa amin'ny anaran'i Jesosy. To dia efa alefako ny tsodro rano. Le zavatra fantatry Jesosy lasa force ho anazy. Zay le izy tsy hoe mitranga le vokatra vao mahery be ianao fa eo ampitrangany le tsy takatry ny saina nefa mahery ianao. Eo amin'le fotoana ohatrany hoe enjehana ianao no ianao mihitsy tonga dia mahery. Ianao enjehana indray mahery. Satria fantatrao fa farao toujours afara. Dika zay tsy farao aloha ianao. Ny anaran'ny farao koa ne farao farany. Farao farany. Aoka ianao ahery avy amin'ny zavatra fantatrao dia ataovy misy tsikitsiky sy fahasambarana ndry tompo. Zay amin'izay le fahasambarana. Efa tia ahy ianao kay. Mialohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Amin'io tsisy mandeha ny fiainanao fa renao mihitsy hoe mandeha be ny fitiavanao sy Andriamanitra, misy zavatra mahatonga sainanao.
Halleloja. Raha Sambatra Jesosy dia afaka iaina fahasambarana koa zasy ianao. Ina ilay nankitelo teo, tia fanatrehan'Andriamanitra, mijoro amin'izay ilan'Andriamanitra azy, dia miaina ny fanambarana izay fantatr'Andriamanitra. Tsy sarotra ireo. Mangataka ny fanamasina mba hanampy ianao hitadidy ny fisian'ireo. Fa afaka hitsika ianao amin'ny androm-piainanao. Tsy voatery hitomany zany ianao. Ka le zany pasteur, le zavatra mitranga mihitsy no mampitomany. Le zavatra mitranga no mampitomany. Fa le zavatra avy amin'i Jesosy sy nomaniny tsy mampitomany. Jereo Jesosy. Misy programa ho anao, misy planina ho anao. Izy mihevitra anao, izy mitsimbona anao. Pasteur, tsisy aletsony anezahay. Mety tsara zany. Tonga soa eto ianao, fa tena zay mihitsy ny ilaina. Ianao tafateny fa tsisy aletsony. Ao amin'i Jesosy ny lalana. Ary izy nefa nyteny, zany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Aza asiana tahotra ny amin'ny hoavinao. Fa raha ny fitiavany no itokianao, tsy ho ratsy fefara zany ianao. Avy alao hiteny zay hiteny rehetra hoe raha fijeriko anao ty aloha dia jereo Andriamanitra fozy Andriamanitra hoe raha fijeriko anao ty wow. Tsy haiko hoe maninona ianao te hiaino an'ilay olona miteny an'ilay hoe fa ianao tsy mety mijery an'Andriamanitra miteny hoe wow. Rehefa mijery olona ianao zao tenen'ilay olona rehefa mijery an'i Jesosy ianao zao tenen'i Jesosy. Dia aleonao moa ka ny amin'ny manatona an'i Jesosy, mpanjiny Jesosy, jereo Jesosy. Tehirizy eo amin'ny tompo ny masonao. Mety mafy ilay lalovana, fa jereo Jesosy dia tsarovy fa miaraka aminao izy. Anontaniao ny akaikinao, mafy noho izay manjoanao ve Jesosy? Anontaniao izy, mafy noho izay manjoanao ve Jesosy? Ye. Zay mahatonga anao tsy taitra amin'izay manjoanao, satria fantatrao fa rehefa hitsangana eo ny Andriamanitra ao, avy amin'ny fahitany toetra tsara mahazo toerana ao anatinao vita ny ady. Amen. Taontsika hitsangana me voninahitra ny tompo. Sakafo ny fonao me voninahitra Andriamanitra. Ankasitrao izy. Teneno ny etaeta ao anatinao iaina. Ilay fiainam-pahasambarana izay voalazany teo fa tia fanatrehany Jesosy, tia révélation, tia mijoro amin'izay ny ilan'ny rainy azy. Ianao ihany koa afaka iainan'ireo dia hatsapa ny fahasambarana avy ao anatinao. Tahaka ny fahatsapanao fa raha maro ny tsy tianao, misy anankiray izay tianao ary ny fitiavana ianao efa taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Maro ny planina heverin'ny fahavalo atao handringanana anao, fa misy planina anankiray izay tsy hitan'ny fahavalo akory ary tsy fantany. Io no atao hoe fahendren'Andriamanitra hitondrana ianao, ahatonga no azo antoka fa tsy misy tsara afa-tsy anankiray dia Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny sarobidy ny teny ahafahany miombona latabatra aminao indray androany etoandro. Ty maraina ity dia ho maraina vaovao, hisitrahana ny fiainanao, ahatonga anay atsiaro, atsapa, afaka hifaly, hitsahatra sy hiadana ary ho sambatra amin'izay teneninao napetraka ao sy efa vonona eo amin'ny fiainanay. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahasambaranay tsy rehefa tanteraka ny vavaka, fa ianao vao miaino dia tokony resy lahatra efa zany ny trop be zany. Hoe ianao le Andriamanitra mpanjaka tompony zavatra rehetra pary zao rehetra zao manongila tsofina miainao anay. Indraindray izay mametraka fa ny tananao dia lehibe lavitra noho ny sofinao, fa hay tokoa sofin' Jehovah tsy lalidalovana fa mahare, ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy. Ilay manongila tsofina ny maninjitra tanana, ary tsy mety raha maika any amin'ny tanantsika ka manadino an'ilay sofina. Aoka ianao hisaotra an'Andriamanitra fa izay rehetra sentim-po, vavaka, fitaraina mpiankina efa nataonao tamin'Andriamanitra efa henony ireny. Misy fotoana mahamety fotsiny hahatongavan'ilay valina, fa ataovy azo antoka am-ponao ny fifaliana sy ny fitsaharana, fa efa henony ilay izy. Ianao mitsahatra amin'ilay hoe efa henony mihitsy ilay exercice androany maraina. Tsy ianao miandry an'ilay izy mitranga vao hitsahatra, fa ianao mahazo antoka an'ilay nitenin'i Jesosy na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka fa manangana ianao, mampatsiaro ny fitiavanao maharitra mandrakizay amin'ny fiainanay.
sotrany amin'ny asarbidiny fotoana andro amaraina latabatra izay mivelatra ny fahatsiarovanao anay ny faharetanao miaraka aminay ny fanangananao anay ny fanasitrananao anay misaotra betsaka nampatsiahivinao fa afaka iaina fahasambarana amin'ny fomba tsotra izay manahaka anao tahaka izay niainanao tia fanatrehana tsy mivoaky ny tranitra tsy avy ny tokam-bavaka aleo vavaka toy izay fahagagana ifonananao fa misy fotoana Jesosy otrany aleonay fahagagana be tsy izy vavaka ary satria tsy mahay miaina izay le tena tianao ho tonga fiainanay androany izay nampatsiahivinao fa aleo aza vavaka toy izay fahagagana ary teo amin'ny fiainan'ny Jona mpanao batisa mesazy tena izy ny tianao hita teny ambavany fa tsy fahagagana nataon'ny tanany androany Jesosy dia ataovy misy fiovana valeur ao anatin'ny saina ao tsy izay eritreretinay fa sarobidy ny tena sarobidy fa le ny teneninao fa sarobidy tsy maiky ianao ampiasanay any amin'izay ampiasanao anay fa tianao hita izay eo amin'ilay fiombonana miara faly aminao miara malahelo aminao androany Jesosy te sotrany amin'ny latabatra opportunité ahafany indray miombona mihinana ny nofinao sy misotro ny ranao ary miombona tena sy vatana aminao ny anaran'i Jesosy amen ny alina izay namady anazy ny tompo nandray ny mofo dia izao nambarany hoe raisano izy tia ny nofoko izay novakiana ho anareo izao ny atao fahatsiarovana izao ny lazain'i Jesosy izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany ny nofoko ny tompo tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro aoriana ty fandraisany ty tianao atao hoe latabatra ny fahasambarana ataovy amainina moa anomboka atsapy ianao iaina fahasambarana amin'ny fomba tsotra amin'ny fomba tsy misasatra amin'izay tenen'Andriamanitra sy ataony sy efa vonona atonga anao tsy ho karazana olona orlava na reradava fa vao misaina fotsiny ndry tia ahy ianao dia sambatra sady ianao misaotra Jesosy misaotra betsaka misaora azy misaotranao ny amin'ny nofinao izay miditra eo amin'ny vatanay ary inona efa misy fiantraikany eo amin'ny fanahy ny aina atonga anay any ampatsapana ahay amoaka amin'ny fomba tsotra ny fahasambarana tahaka izay ny ainanao tsy nanany zavatra maro ianao Jesosy nefa sambatra ary mbola nizara fahasambarana satria izay rehetra tonga teo aminao ka nila na inona na inona na mararina na olana na nanana fanontaniana na verhevitra na efa ho faty dia nanana valiny ianao misaotra betsaka ny amin'ny androany maraina mandrava an'izay fiorenana tsy avy aminao ianao atonga anay anina faniriana mihoatra izay tena tianao ho irinay atonga anay isaina fa aleo fitokanam-bavaka toy izay fiazakazaham-panimpona aleo fiombonana toy izay fahagagana eny tsy namaiky anao akory ary nanefa ny mission anao fa ny communion tamin'iray nataonao ambony indrindra raha andeha hamakivaky ny fiainam-panimpona izay dia aoka ho tonga saina tokoa fa tokony ho tsara communion foana izay vao tsara fanimpona amin'ny anaran'i Jesosy amen raisiny tompo ihany koa ny kapoaka izay nisy ranom-boaloboka dia izao noteneniny tamin'izay rehetra niarany sakafo tamin'io alina io ny alina izay namadiana azy tia ozy izy ny kapoaka amin'ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny elika no maro nanomboka teo no mifaritan'i Jesosy ny fanombohan'ny testamenta vaovao ary zasenao dia misitraka an'izany alliance vaovao izany ho voninahitry ny anaran'ny ray reriany amin'ny anaran'i Jesosy no nononako fa voavela eloko ianao manomboka amin'ity tolakandro ity nananao fahatsapana fa afaka iaina fahasambarana ianao miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny révélation sy ny fijoroanao amin'izay antom-pisina ilan'Andriamanitra anao misaora azy ao vaovao ny tananao dia mankasitrany fonao manontolo ny teny nomeny tompo sy ny fampianarana ny zaray indray androany afahantsika tsy mitady fahasambarana amin'ny zavatra mitranga afahantsika misaotra sy matsiary fahasambarana amin'ny zavatra efa misy sy amin'ny zavatra efa nitenen'ny tompo tamintsika misaotra raha eo mankasitraka ny amin'ny fiainanao atao anatinay iainanay membonahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahazo toerana vetivety dia
misy pasteur anao vaovao vetivety. Alleloia. Alleloia. Ao anatin'ny fanatazana ny fanatitra sy ny ampafolo-karena nanaovantsika ny filazana. Misaotra ny tompontsika ny amin'izay latabatra ny fahasambarana izay nizarainy tamintsika tsirairay avy izay. Mino fa tsy mitovy intsony ny hiatrehantsika tsirairay avy ny herinandro ao aorianan'izao latabatra ny fahasambarana izay noraisintsika teo izay. Alleloia. Dao aloha tsika hitodika amin'ny akavisakavanana kely hoe tena faly be mahita anao hoe faly be mahita anao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tahaka izao manaraka izao ny filazana latsinainy talata alarobia dia misy ny sekoly eo amin'ny shop U Analakely Riana Faharoa super U Analakely na Shoprite eo ampitan'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo Riana Faharoa. Latsinainy sekoly famana olana amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Talata sekoly fanasitranana amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany ary larobia sekoly fitahi-panasy fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ny ho an'ny isa-tokantrano amin'ny 7 hatramin'ny 8 sasany. Dia tongava mila mandray teny ianao, mila mandray fahamarinana avy amin'ny teny apetrак'Andriamanitra eny ambava amin'ny mpanompono ianao, mila miombona amin'Andriamanitra ianao. Tongava fa mino zay fa hiteny amintsika tsirairay avy foana Andriamanitra. Latsinainy sy talata sy larobia ho avy izao koa dia misy ny fotoana ane Majunga io. Latsinainy sy talata sy larobia ho avy izao isakariva manomboka amin'ny 3 tambabe ho amin'ny fijinjam-panahy izay hitambarany fiangonana rehetrarehetra any Majunga izy io ary anisan'izany fiangonana izany ny hvkl-mission maneran-tany sy any Majunga dia mandray anjara ao anatin'io ny hvkl-mission. Dia tongava raha afaka mandeha ianao, misy ny fiangana androany dia misy ny fiangana rapitso, misy koa no tsy afaka raha tsy latsinainy vao miainga dia mbola andeha hoany dia hamonjy any raha afaka mandeha ianao dia tombony lehibe raha tsy afaka mandeha ianao dia tongava fa misy sekoly latsinainy sy talata sy larobia eo amin'ny super U Analakely araka ny filazana teo. Mariana fa amin'ny fotoanantsika rehetra dia mandeha mivantana ao amin'ny hvkl-mission events avokoa page FB izy io hvkl-mission events dia mandeha ao na ny sekoly dia mandeha ao koa na io tambabe eo amin'ny fijinjam-panahy sy famonjem-panahy io dia afaka raha antsika mivantana daholo izany. Ny radio antsika dia mbola misy ihany koa ny FM 90.8 izay mandeha tsy mijanona, misy toroteny ao dia misy ny hira mampahery izay mifandray Mariana fa mifandray amin'ny révélation izay voaraintsika atao anatin'ny asa fanompoana. Alleloia. Koa satria efa tonga ato aloha reto dia andaontsika hivavaka hitsodrano an'izany fanatitra izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ahinjery ety aloha ny tananao. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny fahafahana izay nomenao anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa ianao nanome hery anay avory arena. Vavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ahazo fanan'olona marobe izany ho voatahiry hatramin'ny farany Jesosy hiara-hitsenanao eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Taio izany Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleloia. Ndaontsika tehaka ho an'i Jesosy ary. Alleloia. Tombonao antsika ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Amen. Asaika anao hitsangana amin'izao fotoan'izao andaontsika anatin'ity hirity anamafy ny fontsika, anamafy ny fifanolorantsika fontsika amin'Andriamanitra. Anokatra ny fonao ianao dia hiteny Tompo manana satria manana anao. Satria raha jereko ny zavatra rehetra Jesosy dia efa tiantoka avokoa. Ny zavatra anankiray rehefa jerena amin'ny voalohany dia ohatran'ny tsara fa nefa tsy afaka ny aneho ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Dia androany ndaontsika hivavaka Jesosy eo androany dia faly izay Andriamanitra satria manana anao. Mety efa reraka ny zavatra nitranga izay Andriamanitra, mety efa nitady vaolana be dia be fa androany Andriamanitra dia mahatsapy izay hoe tsy misy ankoatranao kay Jesosy. Ary ny arena tsara indrindra eo amin'ny fiainanay dia tsy ny zavatra ny tany, tsy ny vady, tsy ny zanaka, tsy ny ankohonana, tsy ny fahaizana, tsy ny fahalalana, tsy ny diplôma, fa ny fahatsapanay fa anao izay Andriamanitra. Anao manontolo izahay, anao ny fiainanay, anao ny fisainanay, anao ny fiteninay, anao ny fijerinay Andriamanitra. Dia androany Jesosy misaotra Tompo fa
matsiaro izahay matsapy izahay mahery izahay Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teninao teo izay nampianatra anay ny amin'ny asarobidin'izany hoe fahatsapana ny fiarahana aminao fa izay no tena miteraka hasambarana tsara indrindra ny fiainanay Andriamanitra ako voatahiry izay Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Mpanjaka satria fantatray Jesosy fa tsy tahaka an'izao mihitsy ny fiainanay raha vao tsy teo ianao Andriamanitra raha vao tsy noho ianao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Alleluia efa reraky ny fiainanao tsy nahity izay nombany intsony saika latsaka tanatin'ny famozam-po ao tsy haiko intsony izay atao sofa tonga ianao sofa tonga ianao nanarinay nampitraka anay nampitraka namonjy ny fanay nositraka ninao ray feritato anatiko izay nandratra ny foko lazao hoe mananao Jesosy manananao Tumpo fa mananana Yuvani fiainako tumpo tawaminao Sinane minaurana jayana Siutu izao ni fiainako mananao Jesosy Ratuts mananao tumpo fa mananao Yuvani fiainako tumpo tawaminao Sinane izao ny fisainako tsy ho toy izao ny fisainako raha toa tsy tao aminao tsy ho toy izao tsy ho toy ny fiainako Jesosy fiainako raha toa tsy tao aminao. Alléluia. Tsy haiko iza no présent na absent eo amin'ny fiainanao. Ataovy misokatra ny ao anatinao fa Andriamanitra présent eo amin'ny fiainanao.
ny ambiny afaka iovaova, mety eo ilay olona indraindray koa tsy eo, mety eo foana, mety isy taona tsy ho eo mihitsy, na ihany koa mety tsy ho eo intsony, fa Andriamanitra kosa ho eo aminao mandrakizay. Tsy haiko inona ny zavatra mety nitenen'ny olona taminao, mety nandratra anao, mety nanambany anao, mety nanakana amin'ny fandrosoanao, tena tonga dia blocage mihitsy ilay niteneniny. Azahoana izay niteneniny, miverena amin'izay niteneniny Jesosy taminao. Araka ilay teny teo hoe tsy haiko izany tsy tianao, fa Jesosy tianao. Tsy haiko inona ny planin'ny devoly na ny planin'izay miolona mijoro ho fahavalo amin'ny fiainanao. Azahoana izany, planin'Andriamanitra saintsainina, fa ny planin'Andriamanitra ho anao efa voahoana mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Amen. Manana antony ianao afaka misambatra sy hitsika hiatrika amin'ny fiainanao isan'andro. Bon courage fa journée tsy mitovy amin'ny rehetra indray ny androany, avy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Mino amin'ny anaran'i Jesosy fa ho herinandro miavaka indray ny herinandro manomboka rapitso, hitantanan'Andriamanitra anao mahatoky, atonga anao tsy ho diso lalana, atonga anao tsy enjera, atonga anao tsy ho lavo, atonga anao tsy ho raraka, atonga anao tsy ho resy, fa hijoro Andriamanitra hampandresy ianao, satria hitan'Andriamanitra fa vonona amin'izay ianao, hitsiky sy hifaly amin'izay efa nataony, ohatry ny kely le izy, fa hitanao ary hisaoranao sy hankasitrahana azy. Ao fontanao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny asarbidin'ny fotoana androany fa tonga teto ianao, sady nizaran'ny tompony nofony sy ny rany, nomeny ny teniny sy natsangany nampaherezany, nampahafantariny ianao tokoa fa mety tsy ilain'ny olona ianao fa Andriamanitra mila anao, ary eo amin'ilay toerana ilana ianao ny tiany mba hijoroanao, mijoro tsara fotsiny eo dia ho hitanao ny fahasambaranao fa eo amin'ilay ilan'Andriamanitra anao. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy fa maro ny olona mety miteny aminay, miteny mandratra, miteny maneso, miteny mandatsa, miteny fitsarana, androany izay nampatsirivinao, fa ny teninao kosa dia hafa mihitsy satria tianao izay sady atsanganao ny zanakao. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy fa niza mety tsy tianay, ianao no tianay ary ny fitiavanao efa marina sy vonona sy goavana mialohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Misaotra betsaka iray amin'ny anaran'i Jesosy, tena manangana ianao, aoko voatahiry ny fijoroana